fotoana izao a Andriamanitra manokana isika zava-dehibe loatra no antony indray izay hitondrany tompo antsika eto amin'ity toerana ity a na ianao izay manaraka anay a misaotra ny tompony amin'izany fahasoavana lehibe izay omeny antsika izany a amin'izao fotoana izao mety hoe misomebiseby ny olona any ivelany any a fa matoka hoe tonga eto ianao a tena misokatra ny fonao ho an'ny tompo a ary misy fiandrasana ny tompo manokana satria amin'ny fotoana rehetrarehetra ny tompo a dia te hikasika ary tia mangy antsika tsirairay avy amin'ny fotoana rehetrarehetra ny tompo a tsy miandry andro manokana izany fa ny zavatra fantatro fotsiny hoe isan'andro ny tompo a dia te hiaso eo amin'ny fiainantsika ary isan'andro ny tompo a dia te haneho ny voninahiny foana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a dia izay ny teneniko hoe tsy manendry andro Andriamanitra hoe andro anankiray tahaka an'izao fotsiny a fa mino hoe mato antsika isan'andro Jesosy amen dia tsika tena angetahita azy indray androany dia tsika tena anatena azy indray androany dia tsika tena hiandry azy indray androany a satria raha tonga eto ianao a na manatrika ianao a dia mino hoe ao am-ponao misy zavatra be da be zavatra tiany tompo atao misy zavatra be da be izay tena hoe miandry antsika ny tompo a efa eto izy manatrika n'ity fotoana androany ity a eo amin'ny fiandrianana izy no nidina ary manatrika antsika dia ndeha tena anokatra ny fotsika fotsyn-drala sy anabavy a andao tsy anala mety fahazarantsika miditra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo a fa tena hisokatra ny fotsika androany angetahetintsika androany a anikotsika androany tsy haiko inona ny zavatra mety atrehanao a inona ny zavatra mety etaetany anatinao any a matoka hoe Andriamanitra dia mijery ny fotsika tsirairay avy ok ianao a mety ao anatin'ny fiderana ao anatiny izay fotoana iarahantsika eto ny tenin'Andriamanitra dia tena hiala daholo mety zavatra mety manakatsakana rehetrarehetra any ninona ny zavatra mety mbola sainsainao any ivelany any a avelao ho an'izany fa tompo eto amin'ny fanatrehanao androany do tsika hitsangana amin'izao fotoana izao a dia hivavaka tsika tena za miandry hivavaka ianao androany fa tena mivavaha ianao eo anatrehan'ny tompo androany afaka miditra mivavaka eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao efa tritra ny efitra lamba ozy ny tenin'Andriamanitra donc manana fahafahany ianao afaka hiresaka amin'Andriamanitra manana fahafahany ianao tena hanambarany ao am-ponao natrehan'Andriamanitra andao tena alana galasy anabaviny tena hoe fombafomba rehetrarehetra fa manana fahasoavan'Andriamanitra ary afaka miteny ny vavanao androany afaka manambarany ao am-ponao ianao tena vavasady ianao galasy anabavy a alleluia minao fa manakambara amin'ny tompo ianao minao fa manalazaina sady amin'ny tompo ianao raha eo mankasitraka anao izahay tena misaotrany amin'ny fahasoavana izay mbola arotsaka ao feno aminay Jesosy a misaotra Jesosy satria tsapanay hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra ianao Andriamanitra ray a dia teteny ary te hiasa feno eo amin'ny fiainanay tsy amin'ny andro manokana Andriamanitra fa amin'ny fotoana rehetrarehetra ary efa niteny ianao tompo hoe ny amin'ny fanasanao hiataovy izao fahatsiarovana anatin'ity fotoana androany ity a dia hiasa eto amin'ity toerana ity indray ianao aneho ny voninahitra ao manokana indray ianao hikasika anay indray ianao Andriamanitra ray tsy hakanavaka hitanao ny fo izay mangetaeta hitanao ny fo izay tena miantso anao ary tena mitady anao manokana Jesosy a alleluia maniry anao zay androany dia mino izay fa hiteny aminay indray ianao androany a mino izay fa tena hiasa feno eo amin'ny fiainana indray ianao androany a dia tompo tena kasio ny atalalo ny fonay tsiraray avy nizaniza izay Jesosy a mety mandreny vatana n'izao fotoana izao izay tompo fa matoky izahay fa ianao ilay Andriamanitra ray izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao ilay Andriamanitra izay fa niteny fa eo amin'ny ivoriany roa na telo amin'ny anaranao dia manatrika eo amin'izany fotoana izany ianao
ary fantatray fa eto ianao Jesosy eto ny fanatrehanao any amin'ny toerana izay antsonanao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia miasa ianao Andriamanitra alao izay mety sakatsakana rehetrarehetra Tompo fa te ahitanao indray izay androany ary tena Tompo Andriamanitra ray tsy tonga eto izay Tompo no ny fahazarana fotsiny Jesosy fa misy etaeta lalina ty anatinay dia sokatra ny fonay tsiraray avy Tompo izay manatrika an'izao fotoana izao raha eo misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe zany ary mino izay aty anatinay Jesosy fa hainao ataony zavatra rehetra mino izay aty anatinay Jesosy fa miasa ianao aleloia ny voninahitra dia aoka ho anao rery any ny fankasitrana dia aoka ho anao rery any tario izay amin'ny fanahinao anatin'ity fotoana androany ity satria ny fanahinao no mitarika anay hatrany amin'ny marina ary amin'ny fahamarinana ozy ny teninao Andriamanitra ray tena mila an'izany zay Jesosy tsy fomba na fiangonana Jesosy fa ny fombanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ny voninahitra dia aoka ho anao rery any fankasitrana dia aoka ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy dia tsika tiaka mafan'Andriamanitra dia ndao hitera azy androany ndao ankalaza azy androany Alleluia ndao tsika tena ankalaza ny Tompo androany tena mevonahitra azy anatona azy amin'ny fiderana sy amin'ny fiankorofana amin'ity androany ity ndao ataontsika lira hoe zavatra iray no iraiko zavatra iray no andrandraiko dia ny ankohaka aminao misy sandrata Tompo halleluia halleluia ndao raha tsika tiaka zany halleluia Tompo manandratra fiderana sy fakasitrana ho anao izay halleluia ndao hoe raha tsika mihira hoe zavatra iray no angataiko eo zavatra iray no angataiko zavatra iray no irinay dia ny ankohaka aminao Tompo vai ny fiainanay sandra 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 teray sy ny toera eo ambony fiderana sandra rinana ray masina rirana sandra 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 halleluia tena aoka zany tehaka zay asandra tao zany tsy tehaka ny olona hoe mihirahira fotsiny fa tehaka ho fankalazana lay tompontsika halleluia zavatra iray no angataiko zavatra iray no irinay dia ny ankohaka aminao Tompo vai ndao tsika rehetra hiarahira hoe sandra 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 teray sy ny toerana eo ambony fiderana sandra ry mpanjaka ray masina rirainay misandrata sandrata 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 manandratranao 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 fideranay manandratranao 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 fideranay manandratranao 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 fideranay manandratra
baka ray masna miranay sandata 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 hey. Hallelujah namunzi ya Jesusi hey. Nana futani rani minua minua lasarewena tu lasarewena tu sitranau dunia tarani minua minua manada tani faneva andau yara kaira we manada tani faneva fanande sini fasanis velunani tu velunani tu velunani tu hey velunani tu veluna velunani hallelujah velunani velunantupu velunani tu velunani tu hallelujah manada tanau isayam nyalalan fideranai hallelujah loyalatsika mira yano e namunji ya ize namunji ya Jesusi nana futa laso minua laso miaraka yano e minua lasarewena tu lasarewena tu sitranau dooni atarani minua hallelujah minua lotskareta yaraka ilasa we ananda tanira naisai ananda tani faneva fanande sini fasanis velunani tu oh velunani tu velunani tu velunani tu velunani tu velunani tu velunantupu velunani tu velunani tu hallelujah mitiran vava at nyam fisaorana hey yewa kyanza nyam fideran ubil nuankane swanateani zaureti zawiderasi derau derawam ni feu ni trompetes derawam ni feu bali ubil nuankane swanateani anandatai videranasi fatarani tu fatarani tu fatarani tu mi famiglia punima da giza fatarani tu fatarani tu fatarani tu mi famiglia punima da giza fatarani tu mi famiglia punima hallelujah adora tsikatia ka futsanzanga androany veterao izy amin'ny vavanao androany hallelujah mankalazanao zay tompo rehetra izay hirany atsaranao misy fakasitrananao aty anaty lalany fona izy hallelujah hallelujah hallelujah
fatsarany to fatsarany to fatsarany tompo ny famindram-pony mandrakiza lazao fatsarany to fatsarany to fatsarany tompo ny famindram-pony mandrakiza fatsarany tompo ny famindram-pony mandrakiza. Alleluia. Ao tsara ve nareo e? Tena nareo ve hitanareo ny fiderana dia ohatran'ny fanatitra ihany. Misy zavatra ateritsika ho an'Andriamanitra. Raha ohatran'ny hoe raha natra fanatritsika dia moto manao nefa tsisy vola koa reny atanantsika. Raha vola ny atao zany dia raha vao manao ohatran'ny hoe moto midera an'Andriamanitra tsika dia mandrotsaka ohatran'ny hoe tsisy ninona terina kory isika. Fa tsika ve raha mihirana zany hiry zany dia tena misy zavatra ateritsika ho an'Andriamanitra ny apontsika any. Tena tsapanao ve hoe ny fiainantsika tahaka an'izao tena fahasoavana avy amin'ny tompo. Tena misy an'izay kikika zay hoe any amponao hoe tompo tena ny zavatra rehetra nataonao tamiko dia avy aminao. Amen. Fa tsy hiry zany fa fanatitra teritsika ho an'Andriamanitra. Amen. Raha hira mantsy dia tsy mila an'Andriamanitra isika. Satria hira ny feo atsika fotsiny ilaina fa ny fotsika ny zava-dehibe raha lasianabavy. Amen. Ny fotsika ny zava-dehibe misy zavatra ateritsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Manan-katolotra ve teneny eo akaikinao, manan-katolotra ve ianao androany? Fa tsy hiry zany. Halleluja. Ohatsika anao hira anankiray farany hoe injao ny tomponao indrotsenao fa izy ny tsara indrindra. Halleluja. Dia andao tena hideran'Andriamanitra ao anatin'izany hira zany tsika androany. Halleluja. Halleluja. Injao ny tomponao, injao ny tomponao indrotsenao, injao ny tomponao jena, ilay maherinao indrotsenao, yatama vaovao yatama vaovao jena irao aza hoe fa ho avy amin'ny voninahitry velaro amin'ny lalan'iny lambana dao anofa hofatanana hoa hofahofa horavina lay mpanjaka n'izao tontolo iza izy ny tsara indrindra, izy ny tsara indrindra, izy nambony indrindra, izy nambony indrindra, izy no avy indrindra Hosanna. Izy ny tsara indrindra, izy ny tsara indrindra, izy ny tsara indrindra, izy nambony indrindra, izy nambony indrindra, izy no avy indrindra Hosanna. Injao ny tomponao, injao ny tomponao indrotsenao, injao ny tomponao injao ny tomponao jena lay maherinao ilay maherinao indrotsenao yatama vaovaoana jena hoavize hoavy amin'ny voninahitry izy velaro amin'ny lalan'iny lambana hofahofa horavina mpanjaka an'izao tontolo izao izy ny tsara indrindra, izy ny tsara indrindra, izy nambony indrindra, izy nambony indrindra, izy no avy indrindra Hosanna. Fa izy ny tsara indrindra, izy ny tsara indrindra, izy ny tsara indrindra, izy nambony indrindra, izy nambony indrindra, izy no
izany tsara indrindra lasao ihany fa izany tsara indrindra izany tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avo indrindra hosana fa izany tsara indrindra izany tsara indrindra izany tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avo indrindra ndotsika nandratra azy hosana 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 hey hosana 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 fa izany tsara indrindra izy no ambony indrindra hosana irao farany hosana 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 izany tsara indrindra izy no ambony indrindra halleluja hosana halleluja halleluja jesosy io tsara loatra ianao jesosy raha mihiran'izany iry zany izahay dia tsy mihirahira fotsiny andriamanitra fa manatitra ny fankasitrahanay ho anao andriamanitra halleluja saotranao a jesosy saotranao a jesosy fa tompy anao mpanjakanay reo fakakana nataonao mafaly anay ny famonjeny mahatonga anay ianam-pitsaharana fa tompy anao mpanjakanay reo fakakana nataonao famonjena ianam-pitsarana rayo rayo lazainay fatinay anao ho lazaina ny fitiavanay oh rayo rayo lazainay fatinay anao ny fitiavanay anao mandraky izay nao ilaza hoe fatompy anao mpanjakanay reo fakakana nataonao mafaly anay ny famonjeny mahatonga anay ianam-pitsarana rayo lazainay fatinay anao ho lazaina ny fitiavanay rayo rayo lazainay atinay anao ny fitiavanay ianao mandraky aminao no anandratanay ny masonay iaraka ilazizay fa mpanjaka ianao ny fotoana toy izao natokana idera nanao tompo famendrika aminao no nandratanay
aminao no anandratana ny masonay ny masona rehetra izay iara ilaza iaraka ilazy izay fampanjaka ianao ny fotoana toy izao natokanay iderananao famendrikanao famendrikanao fatompianao mpanjakanay ro fagaganana taonao mafaganay ifamonjeny matongana ianampitsarana lazao rayo lazenay fatinay anao holazaina ny fitiavanay rayo lazenay fatinay anao ny fitiavanay anao manjary lotsika rehetra iara iran'izany rayo lazenay fatinay anao holazaina ny fitiavanay rayo lazenay fatinay anao ny fitiavanay anao mandrakizay ny fitiavanay anao mandrakizay ny fitiavanay anao fahira mafy handao iara ide ny tompo tsito lay mpanjakany izao rehetra izao miondrikeo aminao no ny nyanarana ira sy faly ao ira sy faly ao noreo asiana tianao fô na umanda izama tokureu zai nulazai no wa Zesosi pamunzi potisi tuana nyandukure timisife iderakuni fitiava anao tukiki
Marina tu kurosai Marina tu kurosai nulasai no Halleluja. Efa namitaka anao ve ny tompo raha lasena bavy? Fa na inona na nandalo loha salako ny fahafatesana azy isika, na namaky ny ony azy isika, natao anatiny aretina, na nisy fotoana aza tsy nihinana, na nisy fotoana tao anatiny tsy fisina, dia teo ny fatokian'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Tsy nandao anay mihitsy anao, androany izay tompo manatitra ny fakasitrahanay aminao. Marina tu kurosai nulazainao, fa Marina tu kurosai nulazai Marina tu lazausan Marina, fa Marina tu amen kurosai nulazainao. Halleluja. Ira fiderana wana fiderana wana fanyana Teravuni
misy tahotra azy feany potsika ny lalasiana vavy. Jesosy eo miankohaka aminao izahay, tsy manana Andriamanitra hafa iankohofany izahay. Fa androany izahay dia manatona anao Andriamanitra, ny alalan'ny fiankohofanay amin'izao fotoana izao Tompo, zay ahafahanay mbola miantso ny anaranao, zay ahafahanay Tompo mbola miankohaka aminao. Dia toy izay ankohaka aminao, anao no voalohany Tompo, anao no ambony indrindra Jesosy. Fantatrao ny fonay, fantatrao Tompo fa tsisy maka ny toeranao aty anatin'ny fonay. Ary androany izahay dia mbola manamafy hatrany Jesosy, manamafy hatrany fa ianao ny Andriamanitray. Tsy misy hafa, tsy misy hafa. Ianao malala ny fonay, ianao malala ny fonay, malala ny fifandraisanay aminao. Fa tsisy ambony noho ianao, tsy misy atakalina ianao. Jesosy eo, miondrika aminao izahay, miondrika aminao izahay. Halleluja, halleluja. Misandrata Tompo, misandrata ianao, lay avo indrindra, misandrata hatrany hatrany, misandrata hatrany hatrany. Anao ny anapaka Tompo, anao ny anapaka Tompo, anao ny aka ny fahefanao. Halleluja, 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 halleluja. Oh Jesosy malalo, levy ao amin'ny fanatrehanao marina izahay, izany tsy akohaka aminao, izany tsy horakitry ny tahotra anao Andriamanitra. Fa na i Jaona na Paoly apôstôly rehefa teo amin'ny fanatrehanao, tsy nabanjina anao akory, tsy nabanjina anao akory. Iza moa izay Tompo nianantona anao amin'ny fahasahina, miaraka amin'ny famarinanay, miaraka amin'ny mahizy anay. Fa androany izahay manantona anao amin'ny tahotra Tompo. Ianao nilaza taminay fa sahi manantona pasahina fiandrianan'Andriamanitra, fa manantona fiandriananao am-pasahina izahay, fa miaro tahotra ty amponay Tompo. Tsy amin'ny fireharehana, fa miaraka amin'ny fiankohofana ty amponay, miaraka amin'ny fiankohofana. Halleluja, halleluja, halleluja. Saúde, Jesus.
Deu tempo li hinawa masinawa nao masina umanya orai Tempulina, tempulina, mas nas madiwa now, masina, si madiu, si madiu, Aleluia. Oh, Jesus, Senhor. Sai de coanhente por não, Jesus. Ao catsufeiro. E não no panzaca no fura. Aleluia. Aleluia. Que amamos a Jesus. Juntos que amamos a eu vou na tia fala piazza. Aleluia. Uma sina ciumenikia votukana bawana umasina ciumenikia votukana bawana lasaoyan umasina umasina ciumenikia votukana bawana lasaoyan mas nasimatiwa na votukana bawana lasaoyan
lalasiana bavy a tsy haiko natsapanao ny asarobidin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa vanim-potoana izay ny mason'Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonana vanim-potoana ny fahasoavana lalasiana bavy aza manao fahadisoana tahaka ny nataon'ny zanak'Israely fa na ny zanak'Israely aza voalazany ten'Andriamanitra hoe no amafina ny fona iza moa tsika izay jentilisa izay tsy mendrika akory fa natsofoka teo amin'ilay hazo oliva tena izy isika ho sisin'ny tenin'Andriamanitra iza moa isika no hiavinavina eo anatrehan'ny tompontsika iza isika no hijanao indifférent tsy ohatrany hoe tsy reconnaître tsy haiko sika eto am-piankofana an'Andriamanitra moa tena misy tahotra ve any am-potsika moa tena misy aza amin'ny tompo tena misy fahafantarana ny tompo ve ao am-potsika ao tena mireconnaître ny tompo marina ve isika ho tompontsika ho mpanjakatsika sa eto anatrehany isika dia mijoro tahaka ny hoe mijoro eo anatrehan'olombelona na tsika ety aloha na iza na izy tsika tonga eto androany aoka tena izy fahafantarana an'Andriamanitra na hoe reconnaissance an'Andriamanitra ny apotsika any malala azy marina ve tsika fantatsika ve hoe izy zany atsontsika izany fa sarobidy raha lasana bavy zao fotoam-pahasoavana zao za manokana tena tsy anatonatona foana an'Andriamanitra fa fantatra hoe iza no anatonako ary ataopoko a tena misy tahotra azy satria nivon'ny fiangonany tompo isika ankehitriny izy ny tompon'ny fiangonany moa tena tsapanao any am-ponao any ve fa Andriamanitra no atongavatsika eto androany tsy tonga eto ho an'olombelona isika raha mbola tonga eto ho an'olombelona isika dia mbola misy fisalobonana zany eo amin'ny masontsika faoka tena hisokatra ny masony fotsika atsapatsika hoe iza no anatonantsika amin'ny alalan'izany hira rehetrarehetra zany na ny tanora na izy tsika rehetra tonga eto mino afa tsy joro ho sasa eo anatrehan'ny tompo isika fa tena izy fakasitrahana ny tompo izy tena aja ny tompo any anaty lalany fotsika any matsiaro an'ilay mpanakarena sy Lazaro hitanareo ilay mpanakarena rehefa tonga tany amin'ny fiainantsita dia fantany hoe tapitra hatreo ny minitra sy ny segondra voafeha ny 4 ora intsony ny tontolo nisy azy fa tontolony mandrakizay ary na dia nitalao azy izy dia fantany hoe tsy azo heverina intsony momba ny fiainany fa ny azo ny tenenina dia ozy izy hoe lazao ny rahalahako eny ambony tany fa tena misy ny fiainana ty torio izy ireo fa ozy izy ny tompo hoe raha tsy mino ny mpaminany izy dia iza no ino iza no inony izy ireo mba fantatra ireo moa ny fahasoavana izao afatsika manantona ny tompo miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tanteraka manantona azy dia tsika ve ny rehare hoe ny ahira mahizy azy atsika fotsiny fandao manantona azy miaraka amin'ny tahotra miaraka amin'ny fahalalana azy fa izy no Andriamantsika. Haleluia.
tompo sarobidy ianao, mamiko ianao, tena tiako ianao. Tsika mifotsika manontolo zany hoe sarobidy ianao tompo sarobidy ianao, tompo sarobidy ianao, tompo mamiko ianao, tena tiako ianao, satria tihay taloha. Tompo sarobidy, tompo sarobidy ianao, tompo kawan Jesús le ruan. Aleluya, funata le wanao Jesús yo. Amen. Aleluya. Afaka mastoeran tsika am'izao fotoana zao. Aleluya. 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 Tsara ny tompo a. Amen. Eto amin'ny toerana izay ataoko foana hoe tena tsara ianao. Amen. Tena betsaka ny mety maniry amin'ny toerana misy anao io a. Aoka ianao hanararoatra an'izany. Betsaka ny olona mety mbola tsy mahalala izy, tsy mahafantatra, mbola miaina ao anatin'ny mety fangejan'ny fahavalo any a. Fa ianao efa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Dia hoy aho hoe araraoto foana ny fotoana satria fiangonan'Andriamanitra ity. Fiangonan'ny Tompo ito a, ary ny fiangonana no ampiakarin'ny Tompo a. Tsy toerana ity fa ianao zany fiangonana ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka rehefa misy ny fotoana tahaka an'izao dia na manahoana na manahoana, na inona mbola mety fahalemenao rehetrarehetra any a,
fa ny zavatra fantatro fotsiny dia hain'Andriamanitra atao ary mamindra fo Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia manome occasion foana Andriamanitra, manome fotoana foana Andriamanitra, ary tsy mitsahatra izy. Ka raha tonga eto ianao dia aza variana fotsiny hoe any lavitra be any ny sainao, fa sainosaino hoe Tompo eto andro any, dia eto koa ianao Tompo. Inona ny zavatra afaka ataonao raha lasy anabavy? Inona ny zavatra afaka tena ikaika ataonao raha lasy anabavy? Fa inona ny zavatra tsy hain'Andriamanitra atao? Na ny zavatra mety tsy hain'ny dokotera atao na tsy hain'ny olona atao, fa hain'Andriamanitra atao zany rehetrarehetra izany. Dia manoloana an'izany Andriamanitra izany isika amin'ity maraina ity indray. Dia mino hoe tena ozy ianao hoe Tompo tena ikika mafy, tsy tsahatra, tsy horeraka fa hitsangana. Amen. Dia manentana anao hatrany raha lasy anavavy, mampahery anao hatrany. Mety mafy be le semaine anao, fa tena misy fotoana anankiray men'Andriamanitra dia ty andro anankiray ty. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aminao zava-baovao isan'andro raha lasy anabavy eo. Ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany no teny an'izany, fa tsy olombelona. Zany Andriamanitra no natontsika amin'ity maraina ity. Dia mino hoe tao anatin'izay fiderana zay dia tena nanararoatra ianao. Nanararoatra ianao. Mety efa reraka amin'ny tongotra ao mitsangana eo fa Tompo tena mila anao Tompo. Iantsoantso anao ny foko androany. Angetahetanao hatrany. Alleluia. Mijery ny fotsika Andriamanitra ka lasy anabavy. Netaheta ny fotsika tsy rara avy reo. Etahetapoko fa aiza. Oka anao tahaka an'ilay dera mianana miandra ny rano anono ozy ny tenin'Andriamanitra. Tena miandra an'ilay loharano avy amin'Andriamanitra fa avy any ny famelomelomana antsika. Mety maina ve anao tonga eto androany? Hain'Andriamanitra ny mandena anao amin'ny fanandra lasy anabavy. Hain'Andriamanitra atao zany. Hain'Andriamanitra ny manangana anao androany. Hain'Andriamanitra mamelombelona ny fananao androany. Fa aoka ianao hifantoka amin'ny fotoana anankiray tahaka an'izao. Alleluia. Tain'Andriamanitra manokana sika. Dia tsika meo an'ny Tompo amin'ity maraina ity. Tsy amin'ny fahazarana fa mino hoe efa novonina ianao ho an'izany zay efa nomaninao. Tsy amin'ny mety hoe faneriterenana tsy maintsy manao ianao fa amin'ny kalalahana tanteraka tokoa. Ary mino koa fa ny fonao dia efa misokatra ao an'Andriamanitra. Satria ny antom-pisitsika rehetrarehetra dia aiza? Ao an'Andriamanitra daholy. Tsy misy antony hafa. Indray mandeha tsika tena nifanena tamin'ny Tompo ary nanotra ny fiainantsika ho azy dia mino hoe ny amiko rehetrarehetra, ny haiko zay mety eo ampelantanako dia ho aniza ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia ndeha hanome ho azy indray androany. Ianao koa izay manaraka anay mivantana dia afaka manome koa ianao eo amin'ny écran dia misy ny numéro M-vola sy ilay numéro compte bancaire io dia afaka mamenao zany ianao zay manaraka anay mivantana naiza misy ianao karakasian'ny Tompo ianao amafo an'izao asan'Andriamanitra izao ho fampiandrosoana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra dia misaotra anao sady izay ao anatin'izany. Dia andehantsika nome ho an'ny Tompo hidera azy ao anatin'izany dia afaka mandroso sika mameo an'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Afaka mandroso sika
Alleluia. Sotra ny tompo a isika ary tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika indray andreny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe loatra izany ary alohan'izany dia misy hira anankiray moa izany a izay hoentina dia avy eo tsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny Rahalahy Mansour. Tsy hoe ohatra ny hanao spectacle akory ka hoe misy hira anankiray ao ataoko aloha fa zava-dehibe ny ahafahantsika tena hoe mampandroso an' Jesosy. Amen. Mba izy ny tena napaka ary tena isika fiangonana dia hiaiky ny fahalebiazana. Alleluia. Dia misy an'ity hoe masina mandrakizay ny tombo. Amen. Dia andaontsika tena hiran'izany hiry zany a mialohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra satria ny tompontsika tokoa dia mila fantatsika fa masina izy raha lasy anabavy. Amen. Aoka tsy hatazana masom-panahy masosika ranofo isika fa tena raha mahita sy mijery mibanjina isika ny tompontsika dia tsy hajery azy akory isika, tsy habanjina azy akory isika fa noho ny fahasoavan'ny tompo a dia hozy izy Paoly hoe Paoly apôstôly izay niaina ny fanambaran'Andriamanitra anisan'ny betsaka indrindra. Hozy izy Paoly hoe sombony ihany no fantatro mahakasika ny tompo. Tsy haiko isika hoe aiza ho aiza manoloana ny fanambarana, manoloana ny fifandraisantsika amin'ny tompo. Fa na i Paoly aza miaraka amin'ny fanambaran'Andriamanitra ilay niakatra tany amin'ny lanitra fahatelo ary rehefa tonga tany amin'ny lanitra fahatelo izy dia tsy voatoy ny voambolana maha-olombelona akory ny zavatra hitany tany fa tena nisy fiekenan'Andriamanitra. Amen. Dia amin'ny alalan'ny firantsika ny tirtia dia andao tena mbola anana an'izay fo izay tsika hoe tompo ambony loatra ianao tsy takatra ny saina ianao. Alleluia. Raha sitrakareo dia zay afaka mitsangana moa zany fa tsy hoe lalàna dia andaontsika hitsangana iran'izany iry zany. Eno tsara ny tonony hoe taranaka marobe no tonga ankoka dia iran'ilay zanako. Reo nialo lalana antsika, reo nialo lalana antsy sy ireo zainoa dia iran'ilay zanako. Nianaranao ndao irentsika miaraka nianaranao avo indrindra sy lehibe indrindra ambony nianarana reo ery fahefana reo ery fahefana fanapana fiandrianana manaiky ny anaranao reo anjely masina ny voariky masina misandraty anao masina masina mandrakiza. Halleluja. Ho anao lay navotana, ho anao lay navotana, voavela eloka irao mandrakizay ny zanako. Raha olo-nafaky ianao, raha olo-nafaky ianao, mitafy ny anarany, mitafy ny anarany irao mandrakizay, irao mandrakizay ny zanako. Alleluia. Dia irao azy mandrakizay ame
reo anjely masina rivoariky masina misandratsy anao masina masina mandrakiza ny olonao masina ho any mpanjaka masina mandrakiza ianao masina masina mandrakiza reo anjelika reo anjely masina ny voahary ny voariky masina misandratsy anao masina masina mandrakiza reo olonao ny olonao masina ho any mpanjaka masina mandrakiza ianao masina masina mandrakiza alleluia masina tokoa ianao tompo ny olonao ny voary rehetra na iza dia miankohaka tompo sy mihira ny fahamasinanao fandriamanitra masina tokoa ianao masina 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 lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana halleluia dia raha ho izy androany dia raha ho izy androany aokatsika hiderazy amin'ny fotsika ray manontolo halleluia 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 dia raha ho izy androany sandrato izy androany lo irayntsika hoe ny anaranao avo indrindra sy lehibe indrindra ambony ny anarana reo ery fahefana reo ery fahefana fanabana fiandrianana manaiky ny anarana reo anjely masina ny voariky masina misandratsy anao masina masina mandrakiza ny olonao masina ny voariky masina mandrakiza ianao masina masina mandrakiza ny olonao masina ny voariky masina misandratsy anao masina masina mandrakiza irao farany ny olonao ira ny olonao
masina ho any mpanjaka masina mandraky izay anao masina masina mandraky izay. Alléluia. Alléluia. C'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que nous venons devant toi. Andriamanitra mitahotra siofotra no hijoroana eto anatrehanao a. Les enfants d'Israël n'ont pas supporté d'entendre ta voix du ciel. Ny zanak'Israely dia tsy nasakany ihany feonao avy any an-danitra. Mais Seigneur, quand tu nous parles, toi, nous, ton peuple, Fa rehefa miresaka amin'ny vahoakanao ianao a, aminay vahoakanao, tu nous parles avec amour. dia miteny amin'ny fitiavana ianao. Merci pour ta parole qui est la lumière pour notre chemin, notre sentier. Misaotra ny amin'ny teninao a izay fahazavana ho any lalanay. Tu éclaircis nos cœurs. Ianao no manazava ny fonay, Tu nous conduis, tu nous diriges ianao no mitondra anay par ta parole, sy mitarika anay amin'ny au moyen teninao de ton esprit. amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Comme tu as conduit le peuple d'Israël dans le désert, Tahaka ny nitondranao ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra, par une colonne de feu et une colonne de fumée, tamin'ny andro rahona sy andry afo, tu nous conduis aujourd'hui. dia mitondra anay koa ianao Tu ne androany. cesses de nous parler, Seigneur. Ary tsy mitsahatra ianao miteny aminay. Merci Jésus. Misaotra Pour Jesosy. ce que tu nous montres le chemin. Satria ianao no mampiseho ny lalana Tu aminay. ouvres nos cœurs. Ianao no manokatra ny Tu fonay. nous rends attentifs à ta parole. Ary ianao no mampieno anay ny Tu nous feonao. révèles les ny choses teninao. cachées de ton royaume. Ianao no manambara ny zava-miafy ny fanjakanao. Des choses que tu n'as pas révélées au monde, Izay zavatra tsy naseho anao tamin'izao tontolo mais que izao. tu as réservées à tes enfants, Fa tena nomanao any à ton zanakao. Any Église. fiangonanao. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Gloire te soit rendue. Ho anao ririano voninahitra. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Mino hoe salama tsara tsika rehetra. Et je salue également ceux qui nous suivent en ligne. Ary miara-iaba ihany koa ho andreo izay manaraka mivantana. C'est c'est une joie et un plaisir pour nous Tena hoe fifaliana ho anay de pouvoir se réunir dans ce lieu no miaraka eto amin'izao toerana izao tous les dimanches matins. isaky ny alady maraina. Mais aussi, je rappelle encore une fois, tous les mercredis, Fa à averiko 15 ihany koa isaky ny alarobia amin'ny 3 ora. un moment où nous pouvons suivre des enseignements sur la sainte doctrine Izay fotoana iray fa tsika manaraka ny fampianarana momba ny fampianarana tsy misy klema avec le pasteur Mickey Hardy. miaraka amin'ny pasteur Mickey Hardy. Tout le monde va bien? Salama tsara tsika rehetra. Ao tsara tsika rehetra. Amen. 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 Oui, c'est un moment très spécial, le moment où nous pouvons nous rassembler Tena hoe fotoana manokana ny fotoana fahatsika miaraka pour louer le Seigneur, miaraka mideran'ny tompo pour l'adorer, miakohaka eo aminy mais aussi et surtout ary indrindraindrindra pour pouvoir l'écouter. ahafahantsika mihaino azy. Parce que notre Seigneur, c'est un Dieu vivant. Satria ny tompontsika dia Andriamanitra velona. Il a une bouche et il parle. Manana vava izy ary miteny izy. Amen. Amen. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur envoie sa parole, Ny Baiboly dia miteny hoe rehefa mandefa ny tenin'ny tompo elle ne revient pas vers lui sans pour autant produire les fruits escomptés. tsy miverina aminy zany raha tsy mahatanteraka na mamokatra eo amin'ny
ny amin'ny andefasany an'izany Il y a toujours un but ary misy tanjona foana zany lorsque le Seigneur parle. rehefa miteny ny tompo. Amen. Amen. Pour nous qui avons faim et soif de la justice, Ho antsika izay mangetaheta sy noana ao amin'ny famarinana la parole de Dieu nous fait toujours du bien. dia ny tenin'Andriamanitra dia mahatsara antsika foana, Elle nous encourage, mampahery antsika, elle nous exhorte, mampirisika antsika elle nous montre le chemin, ary mampiseho antsika ny lalana. elle nous corrige aussi, Dia manitsy antsika ihany koa avec amour. amin'ny fitiavana. La parole de Dieu ne nous condamne pas, Ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy manameloka antsika. elle ne nous accuse pas, Tsy manameloka antsika ny mais tenin'Andriamanitra. parfois elle nous invite à réajuster certaines choses. Fa misy fotoana kosa izy mitondra antsika hanitsy zavatra sasatsasany. Dieu, quand il parle, Ary Andriamanitra rehefa miteny comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un but. tahaka ny teneniko teo dia misy tanjona foana. Nous pouvons parler pour ne rien dire. Tsika afaka miteny amin'ny tsy misy dikany. Parfois, quand on rencontre un frère ou une sœur Indraindray tsika rehefa mihaona amina ravavy na anadahy et qu'on n'a rien à dire, dia tsy zavatra tenenitsika mais qu'on veut parler, nefa tsika dia hiteny on dit ah, il fait beau aujourd'hui. dia miteny fotsiny tsika tsara ny andro androany. On dit des choses seulement pour parler. Miteny zavatra fotsiny tsika mba ahafahantsika miteny. Mais Dieu, quand il parle, Fa Andriamanitra rehefa miteny c'est qu'il y a une bonne raison. dia misy antony tsara ao. Amen. Amen. Il y a une chose dont je suis convaincu, Ary misy zavatra anankiray izay tena maharesy lahatra anahy c'est que quand Dieu parle, hoe rehefa miteny Andriamanitra c'est qu'il veut me dire quelque chose. dia te hiteny zavatra amiko izy. Dieu, quand il parle à son peuple, Andriamanitra rehefa miteny amin'ny vahoakany à ses enfants, amin'ny zanany c'est qu'il veut leur dire quelque chose. dia te hiteny zavatra amin'izy ireo izy. Il ne parle pas dans le désert, Tsy miteny amin'ny tany efitra izy, tsy miteny amin'ny tany foana izy, mais il parle à son peuple. fa miteny amin'ny vahoakany izy. Et il a un objectif. Ary manana tanjony izy. Il a un plan pour chaque chose. Manana drafitra izy ho amin'ny zavatra rehetra. Il a une volonté dans sa parole. Ary manana ny sitrapony izy ao anatin'ny teniny. Et quand on parle d'un plan, Ary rehefa miresaka tsika hoe drafitra c'est quelque chose d'établi. dia zavatra efa voapetraka izany. Il y a un objectif à atteindre. Misy tanjona izay tokony hotratrarina. Il y a les moyens par lesquels on va faire pour aboutir à l'accomplissement du plan. Ary misy fitaovana izay ampiasaina mba tonga amin'ny fataterahana io drafitra io. Et pour cela, Dieu, Ary ao anatin'izany Andriamanitra pour faire quelque chose, rehefa hanao zavatra il parle aux hommes, dia miresaka amin'olona à izy, ceux qui l'écoutent. amin'ireo izay mihaino azy. Parce que tout le monde n'écoute pas. Satria tsy ny olona rehetra no mihaino, Mais à ceux qui l'écoutent, fa ho an'izay mihaino azy il révèle les mystères cachés de son royaume. dia ambarany ny zava-miafy ny fanjakany. Il révèle son cœur Ary ambarany ny fony à ceux qui l'écoutent. ho amin'ireo izay mihaino azy. Je l'ai toujours dit Ary za dia miteny foana hoe que Dieu cherche des hommes et des femmes Andriamanitra dia mitady lehilahy sy vehivavy qui l'écoutent. izay mihaino azy. Pas des gens qui agissent, qui font des choses, Tsy mitady olona izy izay mihetsika manao zavatra, mais des hommes et des femmes qui l'écoutent. fa lehilahy sy vehivavy izay mihaino azy. On ne peut rien faire si on ne sait pas écouter. Ary tsika tsy afaka manao ninina raha tsy mahay mihaino aloha. On ne peut jamais discerner la volonté de Dieu si on ne sait pas l'écouter. Ary tsy haintsika manavaka ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy mahay mihaino azy sika. Amen. Amen. Donc, je disais que Dieu a un plan pour toutes choses. Ary ny teneniko teo hoe Andriamanitra dia manana ny drafiny ao amin'ny zavatra rehetra. Et pour communiquer ce qu'il a dans son cœur, Ary mba ahafahany mampita ny zavatra ao anatin'ny fony il révèle son plan dia
ambarany a ny drafiny Il ouvre son cœur sokafany ny fony a à ceux qui l'écoutent. ho an'izay miaino azy Et il montre comment est-ce qu'il veut que nous l'obéissons. ary asehony amintsika hoe amin'ny fomba manahoana ny tiany a ankatoavantsika azy Je vais prendre quelques exemples. ary andray ohatra vitsivitsy a Nous connaissons l'histoire de Noé et du déluge. fantatsika ny tantarany Noa sy ny tondra-drano a Dieu avait demandé, il avait dit à Noé que il allait y avoir un déluge ny teny tamin'ny Noa Andriamanitra hoe izy tondra-drano et que Noé devait fabriquer une arche. ary tokony hanamboatra samby fiary Noa. Mais que nous dit la parole de Dieu par Fa rapport à ahoana ça? ny lazain'ny tenin'Andriamanitra amintsika On manoloana va an'izany. dans Genèse chapitre 6. Amakintsika amin'ny Genesis toko fahaenina Genèse chapitre 6 et nous allons lire les versets 14 et 15. andininy fahaefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. On s'arrête là. Koa manaova samby fiara ho anao amin'ny hazo gofera ary asianao efitrefitra ny samby fiara ka ho petahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy ary toy izao no anaovanao azy akio 500 ny lavany samby fiara akio 50 ny sakany ary akio 30 ny ahavony. Et il a continué à donner les descriptions sur la manière dont Noé devait faire l'arche. Ary mitoy izy ao aorianan'izay ny famaritana ny zavatra tokony ataony Noa andrafetany ny samby fiara. Il y avait des mesures précises. Ary nisy alavana zay tena marina. Et Dieu voulait que Noé fasse l'arche selon les recommandations qu'il lui avait données. Ary ny tena tian'Andriamanitra hoe Noa dia manamboatra n'io samby fiara io amin'ny alalan'izay toromarika omen'Andriamanitra azy. Si nous allons au verset 22, Raha makeo amin'ny andininy faharoa amby roapolo nous tsika lisons ceci. dia ohatr'izao ny vakiny. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dia nataony Noa izy zany arak'izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Il exécuta tout. Arak'izay nandidian'Andriamanitra azy nataony, izany hoe zavatra rehetra. Tout. Arak'izay rehetra. Ce n'est pas en partie, Tsy hoe ny sasatsasany ihany, mais tout. fa ny zavatra C'est rehetra. très important. Ary tena zava-dehibe zany. Dieu cherche des gens, des serviteurs et des servantes Andriamanitra dia mitady olona mpanompo vavy sy mpanompo lahy qui vont faire tout ce qu'il demande. hanao izay zavatra rehetra angatahany. C'est-à-dire des gens qui vont faire exactement ce qu'il demande. Izany hoe olona hanao izay rehetra lazainy amin'izay tiany. Amen. Atsaka ny sandavany. Merci. C'était l'histoire de Noé. Ary izay ny tantaran'i Noa. Dieu avait parlé à Moïse. Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy Il lui avait demandé aussi de faire le tabernacle. ary niteny tamin'i Mosesy koa izy hanao ny tabernakely. Et Moïse a obéi. Ary Mosesy dia nankatoa. Lisons un autre passage dans Actes chapitre 7. Andaontsika maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito. Actes chapitre 7. Et non, pardon, Hébreu. On va lire Hébreu, pardon. Hebreu azafady amaky Hebreu tsika. Hébreu chapitre 8 Hebreu toko fahavalo et le verset 5. ary andiny fahadimy. Ils célébrèrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle
qui t'a été montré sur la montagne. Dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra any an-danitra tahaka ny natoron'Andriamanitra amin'ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy fa hoy izy tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Aie soin de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré. Araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Tout. Rehetra. Frères et sœurs, Ranadahy sy rahavavy, l'Église, c'est la maison de Dieu. ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra. Nous sommes là pour le servir. Ary isika eto dia hanompo azy. Mais il est très important de savoir comment est-ce que nous servons le Seigneur. Fa tena zava-dehibe mahafantatra hoe ahoana ny hanompontsika ny Tompo. Nous pouvons avoir de très bonnes idées. Mety hoe manana hevitra tsara be tsika. Nous pouvons avoir certaines expériences. Mety hoe efa manana traikefa isika. Nous pouvons avoir un savoir-faire. Mety hoe manana fahaiza-manao. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Fa Andriamanitra tsy mila an'izany. Dieu a besoin d'hommes et de femmes d'abord qui l'écoutent, Fa Andriamanitra dia mila aloha voalohany indrindra lehilahy sy vehivavy mihaino qui azy. sont attentifs à sa voix, à sa parole, Izay tena mihaino tsara ny teniny sy ny teniny. pour pouvoir faire, pour pouvoir le servir à sa manière. Mba ahafahan'izy ireo manompo amin'ny fombany. Pas comme nous le voulons, Tsy araka ny tiantsika, pas comme la manière dont nous avons vu les autres servir, tsy araka ny hoe nahitantsika ny fomba fanompon'ny hafa, mais comme lui, il veut. fa araka izay tiany. Amen. Amen. L'Église était dans le cœur de Dieu avant même la fondation du monde. Ny fiangonana dia efa tao am-pon'Andriamanitra na dia alohany namoronana izao tontolo izao. L'Église, c'est quoi? Ary inona ny atao hoe C'est fiangonana? toi et moi. Fiangonana dia izaho sy ianao. Ça veut dire que toi et moi, on était dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Ny dikan'izany dia hoe izaho sy ianao dia efa tao am-pon'Andriamanitra talohany namoronana an'izao tontolo izao. L'Église est la maison de Dieu. Ary ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra. Et en tant que maison, Ary maha hoe trano azy elle a besoin d'être bâtie. dia mila hatsangana izany. C'est pour cela que le frère Mickey, Ary izay nahatonga ny frère Miki il parcourt le monde entier izay mivezivezy eran'izao tontolo en izao donnant izy. des conférences sur la manière de bâtir l'Église. Ary manao conférence be dia be ho amin'ny fomba fananganana ny fiangonana. Il y a beaucoup d'églises, hein, Be dia be ny fiangonana, que ce soit ici à Madagascar ou ailleurs. na eto Madagasikara izany na ny atoeran-kafa. Il y a beaucoup de gens qui baptisent l'Église. Ary be dia be ny olona manorina ny fiangonana. Mais comment est-ce que nous sommes en train de bâtir l'Église? Fa ahoana ny fomba hananganantsika an'izany fiangonana Et izany? qui est-ce qui peut bâtir l'Église? Ary iza no afaka manorina ny fiangonana? Est-ce que tout le monde peut bâtir une église? Ny olona rehetra ve dia afaka manorina fiangonana? Est-ce que tout le monde peut construire une maison? Ny olona rehetra ve dia afaka manamboatra trano? L'église, c'est la maison de Dieu. Fa ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra. Une maison spirituelle. Trano ara-panahy. Et Dieu a un plan. Ary Andriamanitra dia efa manana dravitra. Comme il avait révélé son plan pour l'arche à Noé, Tahaka ny nanambarany drafiny tamin'ny samby fiaran'ny Noa. et il a révélé son plan par rapport au tabernacle à Moïse, Ary tahaka ny nanehoany ny drafiny ny amin'ny tabernakely tamin'ny Mosesy. il a révélé aussi son plan par rapport à l'église, à ses apôtres. Dia izy koa nanambara ny drafiny ho an'ny fiangonana tamin'ireo apôstôly. Au premier rang desquels, l'apôtre Paul. Voalohany indrindra tamin'ny apôstôly Paoly. Comme Thur, il a dit tout à l'heure, Araka ny tenen'ny Ranadatsioro teo que Paul a été élevé au 3e ciel Paoly dia napiakarina tany amin'ny lanitra fahatelo. et il a entendu des paroles ineffables Dia naheno teny tsy hay tononona izy. qu'il ne pouvait même pas exprimer. Izay tsy hainy akory ny teny Le an'izany. Seigneur lui a révélé son plan par rapport à l'église. Ary Andriamanitra dia naneho tamin'ny drafiny ho amin'ny fiangonana. Donc, ce sont des révélations que Paul a reçues. Ary izany dia fanambarana no nyraisin'ny Paoly. Des révélations que Dieu a données à Paul en tant qu'apôtre.
fanambarana izay nomena amin'ny Paoly amin'ny maha-apôstôly azy. Ce n'est pas n'importe qui. Tsy olo-kolopona, tsy Un hoe izy, apôtre. fa apôstôly. L'apôtre, c'est un architecte. Ary ny apôstôly dia mpitamarika. Amen. 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 Ce n'est pas à n'importe qui que les révélations ont été données, hein, Tsy olo-kolopona no nomena ny fanambarana, mais à Paul, l'apôtre. fa amin'ny Paoly apôstôly. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image que j'ai donnée la semaine dernière Tsy haiko na tadidinareo ny kisarisary nomeko anareo tamin'ny heriny par rapport à la source qui donne de l'eau, ny amin'ny loharano izay mame rano, l'eau qui arrive dans nos maisons. ny rano izay tonga any an-tranontsika. Nous allons parler un peu plus par rapport à cela Hiresaka bebe kokoa mahakasika an'izay ihany pour sika mieux comprendre c'est quoi un apôtre. mba ahafahantsika matakatra bebe kokoa hoe Quel est inona ny atao hoe apôstôly, le rôle de l'apôtre et de l'équipe apostolique au sein de l'Église? ary inona ny asan'ny apôstôly sy ny ekipa apôstôlika eo amin'ny fiangonana. Quel rôle il joue au niveau de l'Église? Inona ny asan'izy ireo eo anivon'ny fiangonana. Parce que si nous ne connaissons pas cette équipe, Satria raha tsy fantatsika io ekipa io chacun va se mettre à faire n'importe quoi dia samy hanao zavatra izay tiany ny tsirairay avy selon ce qu'il a vu ou ce qu'il a compris, arak'izay hitany fotsiny na izay azony fotsiny, et il va faire n'importe quoi. dia hanaonao foana izy. Mais je répète le passage qu'on a lu tout à l'heure. Fa veriko ihany le andininy izay nivakitsika Ce teo que Dieu a dit à Moïse. izay niteneniny Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Aie soin de tout faire d'après le modèle. Tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho Il y taminao. a un modèle que Dieu a donné. Misy endrika izay efa omen'Andriamanitra, Toi et moi, nous n'avons pas reçu ce modèle. ary sasy ianao dia tsy nandray an'izany endrika izany. Ce modèle a été donné à Paul. Fa io endrika io na io modèle io dia nomena amin'ny Paoly. Ce modèle est donné aux apôtres. Io modèle io dia nomena ny apôstôly. Amen. Amen. Admettons qu'il y ait dans un avion, Ndaontsika hiresaka hoe ao anaty fiaramanidina il y a des stewards. misy an'ireo steward. Les stewards, ce sont les hommes qui sont là pour servir, pour prendre soin des passagers, et ils leur servent de quoi à manger, de quoi à boire. Ny steward moa zany dia ireo lehilahy izay mikarakara manome ny olona izay ilainy ao anaty fiaramanidina. Ils sont dans l'avion avec le pilote. Ary izy ireo dia ao anatin'io fiaramanidina io miaraka amin'ny mpitondra Ils travaillent fiaramanidina, avec le pilote. miara-miasa amin'ny mpamory fiaramanidina Mais izy. admettons qu'un jour tu entres dans cet avion, dans un avion, Fa eritrereto hoe indray andro tsika mitsofoka ao anaty fiaramanidina iray et le steward, ary le steward io il entre dans la cabine mitsofoka ao amin'le toerana familiana parce iny qu'il a izy déjà vu comment fait le pilote pour faire décoller un avion. satria efa hitany hoe ohatrany ahoana ny ataon'le piloty rehefa andefa an'le fiaramanidina izy. Et le steward dit aux passagers, Dia ozy izy le steward mantsy an'le mpandeha hoe ah, j'ai déjà vu comment le pilote, il pilote l'avion. efa hitako hoe ohatrany ahoana ny familiana n'io fiaramanidina io e. Aujourd'hui, c'est moi qui vais piloter cet avion. Fandroany za indray nitondra n'io Est-ce que fiaramanidina tu io. vas rester dans cet avion? Hijanonao anatin'io fiaramanidina io ve ianao? Hein? Tu vas pas rester dans cet avion. Tsy hijanonao anatin'izany fiaramanidina izany ianao. Parce que le steward, il voit comment faire, Satria le steward nahita hoe ohatrany ahoana ny nanaovany azy, mais il ne sait pas comment faire. fa tsy fantany hoe ohatrany ahoana ny Il n'a tokony pas appris hanaovana comment azy. faire. Ary tsy nianatra izy hoe ohatrany ahoana ny hanaovana azy. Donc si moi, aujourd'hui, Ary raha ohatra zany hoe za androany je vais me lancer dans la construction de l'église, raha ohatra ka te hiditra ao amin'ny fananganana fiangonana, parce que je sais prêcher, satria mahay mitory teny, parce que je connais la parole de Dieu, satria mahay ny parce que tenin'Andriamanitra, j'ai du charisme, satria za tsara fiteny mahay miteny, vous savez ce qui va se passer? dia fantatrareo ve hoe inona ny zavatra hitranga, Il y aura le crash dans l'église. dia hisy fahasimbana ao anivon'ny fiangonana. Parce que j'ai vu comment les apôtres font, Satria hitako hoe ohatrany ahoana ny ataon'ny apôstôly et moi aussi je vais imiter. dia angalako tahaka koa zany. Donc je vais prêcher n'importe quoi. Dia
hitory zava-poana a, je vais dire n'importe quoi hiteniteny foana et a, je vais amener votre foi à la dérive, ary amily ny finoanareo a à la perdition. any amin'ny fahaverezana. Vous serez là à dire Alléluia, Amen. Dia eto fotsinareo dia hiteny hoe alleloia, amen. Et au lieu de nourrir votre foi dans le Seigneur, Ary raha tokony hoe amoky ny finoanareo ao amin'ny tompo a, je vais nourrir votre foi dans les choses matérielles. dia lasa amoky ny finoanareo a amin'ny zavatra ara-materialy Et a. au lieu de chercher le royaume de Dieu, Ary raha tokony hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra vous allez chercher les choses de la terre. dia hitady ny zavatra eto ambonin'ny tany Au lieu ianareo. de prendre la direction vers le Seigneur, vers le ciel, Ary raha tokony handeha amin'ny lalana mandeha makany an-danitra vous allez ianareo a, prendre la direction vers les choses matérielles et Tel- périssables. lasa andeha hitady zavatra izay mora aloha sy ara-materialy ianareo. Mes frères et sœurs, Raha nadasy il y a rahavavy a, une chose très importante dont nous avons besoin de savoir. misy zavatra tena zava-dehibe izay tokony C'est que le fantatsika Seigneur a donné des dons à l'Église. hoe Andriamanitra dia nanome fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fiangonana, Des hommes qualifiés olona izay manana ny fahaiza-manao a pour bâtir son Église, mba ahafana manangana ny pour fiangonany, prendre soin de son Église. hikarakara ny fiangonany. Et l'Église du Seigneur Ary ny fiangonan'ny tompo a doit être bâtie dia tokony atsangana et entretenue ary karakaraina selon le modèle que le Seigneur a donné à ses apôtres. araka ny modely a izay nomen'Andriamanitra tamin'ny apôstôly. Pas n'importe qui. Tsy hoe olo-kolopona na hoe iza fotsiny. Voyons quelles sont ces personnes. Dao sika hijery hoe izy ireo olona ireo. Dans Éphésiens chapitre 4. Ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra. Vous êtes là? Ao tsara nareo a. Éphésiens chapitre 4. Efesianina toko fahaefatra. Nous allons lire à partir du verset 11. Manomboka eo amin'ny andininy faraka ambin'ny folo. Voilà ce qui est écrit. Ary izao ny Et il a voasoratra. donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelisitra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatongatsika rehetra, ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ailangilany sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny anatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba anaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Oui. Alors, Dieu a donné Andriamanitra dia nanome des ministères, asa fanompona, c'est-à-dire des personnes qu'il a qualifiées, izany hoe olona nomeny a fahaiza-manao, des personnes qu'il a établies olona izay izy no nametraka azy pour la construction de l'Église, ho an'ny fanamboarana ny pour le fiangonana, perfectionnement des saints. ho fanatanterahana ny olona masina. Ça veut dire quoi? Inona ny dikany Ça veut izany? dire que l'Église n'est pas encore parfaite. Izany hoe ny fiangonana dia mbola tsy tanteraka. Le Seigneur est en train de
perfectionner son église. fa ny tompo a dia eo am-panatanterahana ny Le fiangonana jour où il aura fini de perfectionner l'église, ary amin'ny fotoana vita ny fanatanterahana ny fiangonana lorsqu'elle sera pure et sans tache, rehefa madio sy tsy misy pentina il izy va l'enlever. dia ho akariny ny Mais fiangonana comment est-ce qu'il perfectionne son église? fa ahoana ny anatanterahana ny fiangonana C'est au travers de ses ministères. amin'ny alalan'ireo asa fanompon'ireo Il y a les apôtres, misy ny les apôstôly prophètes, les mpaminany évangélistes, ny evanjelistra les pasteurs ary ny pasteur et les docteurs nampiandry ou les enseignants. mpampianatra Donc si à l'église, si Raoult. dans une église, raha ohatra ka ao anatin'ny fiangonana iray nous n'avons pas ces hommes-là, tsy manana an'ireo olona ireo isika est-ce que l'église sera perfectionnée? dia ho tanteraka avy ny fiangonana Ce sont ces personnes que le Seigneur a établies pour perfectionner. ireo olona ireo no napetraka andriamanitra hatateraka ny fiangonana Amen. amen Pour que l'église soit perfectionnée, mba ahafahan'ny fiangonana ho tanteraka il faut absolument qu'il y ait ces hommes dia dans tokony l'église. misy an'ireo olona ireo ao am-piangonana Si aujourd'hui je vais créer une église, androany raha ohatra hoe andeha hamorona fiangonana je suis le pasteur, za pasteur ao je suis là pour prêcher, dia ao hitoroteny pour donner des ordres, amin'ny baiko pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire. ampiseho hoe zao ny tokony Je atao suis là tout seul, za reriny eo je suis l'homme fort de l'église. za zany tena olona mafy be eo amin'ny fiangonana Est-ce que cette église sera perfectionnée? dia ho tonga amin'ny fahatanterahana ve zany Est-ce que cette fiangonana église sera bâtie selon le modèle du Seigneur? ho voatsangana araky ny modely nomeny tompo ve io fiangonana io J'aurai une église selon mon modèle à moi. manao fiangonana araky ny modely koa zay ananako J'aurai une église selon ma manière de faire. manana fiangonana amin'ny fomba fanaovako zavatra Une église qui ne sera pas agréable au Seigneur. ary fiangonana zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra Mais pour que l'église soit selon le modèle du Seigneur, fa mba tonga ny fiangonana ho araka ny modelyn'ny tompo elle a besoin de ses ministères. dia mila an'ireo asa fanompona ireo izy Elle a besoin des apôtres, mila ny apôstôly izy de l'onction apostolique ny ositra apôstôlika pour enseigner comment bâtir l'église, mba hampianatra hoe ohatrany ahoana ny fananganana ny fiangonana pour diriger la construction de l'église. mba hitarika ny fananganana ny fiangonana Parce que ce sont les apôtres, sont eux qui ont reçu la révélation sur la manière de bâtir une église. satria ireo apôstôly no nandray fanambarana ny amin'ny fomba ananganana ny fiangonana Amen. amen Amen. amen Ce n'est pas parce que nous pouvons nous rassembler dans un endroit, tsy hoe afaka mivory amin'ny toerana anankiray isika que nous pouvons louer le Seigneur, hoe afaka midera ny tompo que nous tsika pouvons apporter nos offrandes, hoe afaka mitondra fanatitra que nous tsika pouvons servir le Seigneur, hoe afaka manompo ny tompo et tsika on pourra dire, ça c'est l'église du Seigneur. dia hitentsika hoe io ny fiangonan'andriamanitra fiangonan'ny Amen. tompo amen Amen. Amen. L'église du Seigneur doit se conformer au modèle que le Seigneur a donné aux apôtres. fa ny fiangonan'ny tompo dia tokony hifanaraka amin'ny modely izay nomen'andriamanitra ny apôstôly Si dans une église, raha ohatra hoe ao anaty on fiangonana n'a pas ces ministères, tsy manana andreo asa fanompon'ireo nous avons besoin de réfléchir un peu dia mila mandefa saina lavitra kely isika et nous mieritreritra demander où est-ce que nous sommes. dia manontany hoe aiza ny toerana misy Est-ce atsika que nous sommes dans une église hoe ao anatina fiangonana ve ou nous isika sommes dans une organisation religieuse? sa ao anatina fikambanana fivavahana On aura couru pour rien. Couru pour ary rien. miazakazaka foana isika Nous aurons servi pour rien. ary manompo foana isika Nous aurons servi en dehors du plan du Seigneur. ary manompo isika ivelan'ny dravitr'andriamanitra Il n'y a pas que l'apôtre, tsy ny apôstôly ihany mais il y a aussi les ministères. fa misy andreo asa fanompona hafa ihany koa Nous avons le prophète, manana ny mpaminany isika nous avons l'évangéliste, manana ny evanjelista nous avons le pasteur manana ny pasteur et nous avons aussi
les docteurs, les enseignants. ary manana ny mpampianatra. Donc chacun a une part de responsabilité. Izany hoe ny tsirairay amin'ireo dia manana anjara ndraikitra. L'apôtre reçoit les révélations du Seigneur. Ny apôstôly no mandray fanambaran'ny tompo. Vous vous rappelez de l'illustration, je reviens maintenant, de l'illustration par rapport à l'eau qui vient d'une source dans nos maisons. Tadidinareo ve ilay kisarisary resahako momba n'ilay hoe loharano alohan'ny hahatongavan'ilay rano amin'ny tranontsika. Il y a des gros tuyaux Misy an'ilay fantsona ngeza be qui reçoivent l'eau d'un réservoir ou d'une source. izay mandray an'ilay rano any amin'ny loharano. Ils les distribuent dans d'autres petits tuyaux, dans des tuyaux moyens, je dirais. Ary mizaran'izany izy any amin'ireo fantsona salatsalany. Et ces tuyaux distribuent l'eau dans nos maisons à travers des petits tuyaux. Ary ireny fantsona indraindray no mizara ny rano amin'ny fantsona kely ho tonga ny antranontsika. C'est un peu comme l'équipe apostolique. Dia tahaka izay ihany koa ny ekipa apôstôlika. Il y a l'apôtre Misy ny apôstôly qui est connecté au Seigneur, izay mifandray amin'ny qui tompo reçoit les révélations du Seigneur, ary mandray ny fanambaran'ny tompo qui les partage avec l'équipe apostolique ary mizara an'izany amin'ny ekipa et avec apôstôlika l'Église, dia miaraka amin'ny et fiangonana l'équipe apostolique aussi. dia ny ekipa apôstôlika ihany koa Ils dispensent selon la mesure de la grâce que le Seigneur leur a donnée, dia mizara araky ny refy ny fahasoavana izay nomeny et tompo nous azy recevons les izy bénédictions du Seigneur. dia raisintsika ihany koa ny fitahian'ny tompo. Admettons qu'il y a un branchement, je reviens encore sur l'exemple. Averiko ihany any amin'ilay ohatra ny raisiko iny Un ancien, misy loholona un petit tuyau donc, izany hoe fantsona kely qui va se connecter à la source. dia iny fantsona kely iny no ifandray amin'ny Vous loharano. savez ce qui va se passer? Inona ny zavatra hitranga Il ne peut rien recueillir. tsy afaka handray Déjà, on ninona ne peut izy. pas le brancher Voalohany indrindra efa tsy afaka ataontsika mifandray parce izy qu'il n'est pas adapté. satria izy tsy natokana ho an'izany. Donc le fait de priver l'Église de ses ministères, Ary raha ataontsika dify an'ireo asa fanompondreo ny s'il n'y a pas ces fiangonana ministères dans une Église, raha tsisy an'ireo ministera asa fanompondreo anivon'ny fiangonana ça veut dire que l'Église rate beaucoup de bénédictions. dia ny fiangonana zany dia diso amina fitahiana be dia be. Il y a des richesses que le Seigneur veut donner, Ary misy arena tiany tompo omena mais on ne peut pas les recevoir. fa tsy afaka mandray an'izany Pourquoi? isika. Satria maninona? Parce qu'un pasteur, Satria ny mpitandrina anankiray un pasteur, il n'est pas apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et enseignant. ny pasteur dia sady tsy apôstôly ny tsy mpaminany ny tsy évangélistra ny tsy mpampianatra. Ou bien, est-ce que vous avez vu un maçon Sa ve nareo efa nahita mpanao trano maçon? qui est à la fois maçon, Izany hoe sady maçon izy Ferrailleur. mpandrafitra zany no mpanao vy plombier, no mpanao an'ireny resaka rano ireny électricien, mpanao jiro plafonnier, mpanao plafond fossoyeur. Il creuse pour faire les toilettes. le mpandavaka C'est un homme à tout faire. hoe izy mahay zavatra rehetra. Il peut faire, hein, Mety afaka mais manao il va izy faire n'importe quoi. fa zavatra tsisy dikany zavatra ho ataony eo Parce qu'il n'a pas toutes ses spécialités. satria tsy hananany azy efa iza manao rehetra Nous izay. avons beaucoup de ces gens-là ici à Madagascar, hein. Dia nefa tsika manana olona be dia be ohatr'izay eto Madagasikara. On a des gens des hommes à tout faire. Misy olona zany tena hoe olona mahay zavatra Mais rehetra quand on regarde ce qu'ils font, fa rehefa mijery ny zavatra ataontsika ils font n'importe quoi. dia zavatra tsisy dikany zavatra C'en est de ataony. même, mes frères et sœurs, pour l'Église. Dia ohatran'izay ihany koa ny fiangonana raha nadasy rahavavy. Quand il y a un seul homme Raha vao olona anankiray fotsiny pour diriger l'Église, no mitarika amin'ny fiangonana il va essayer de tout faire dia hiezaka izy hanao ny zavatra et il rehetra va faire n'importe quoi. dia hanaonao foana Et izy. ouais, s'il fait n'importe quoi, Ary raha manaonao foana izy où est-ce qu'il va conduire le peuple de Dieu? dia aiza ny hitondran'ny vahoaka Vers la an'Andriamanitra? perdition. Any amin'ny Il fahaverezana. va enseigner n'importe quoi, Ampianatra zava-poana il izy va prêcher n'importe quoi, hitory zava-poana et izy le pauvre peuple de Dieu ary ireo vahoaka kelin'Andriamanitra qui ne connaissent pas la parole de Dieu, izay tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra qui pensent que leur conducteur, il sait ce qu'il fait, ary miteny mieritreritra hoe le mpitarika an'izy ireo dia mahay ny zavatra ataony. alors que c'est un leader aveugle. Dia nefa eo mpitarika jamba ihany koa Où est-ce qu'il va les conduire?
dia ho aiza ny itondrany an'ireo Dans un vahoaka ireo ravin. Dans un ravin. ao anaty antsana. Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose là? Mahazo zavatra ve tsika ao anatin'izany? Combien nous devons faire attention, frères et sœurs? Hoe tena tokony hitandrina isika raha Parce nadazira que vavy. la Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Satria ny baiboly dia miteny hoe tsy izay rehetra manao hoe tompoko tompo qui entreront dans le royaume de Dieu. no hiditra ao amin'ny Ah, fanjakan'Andriamanitra. j'écoute telle radio évangélique parce que il y a un pasteur qui sait vraiment prêcher. Za mihaino an'ity radio evangelika anankiray ity satria tena misy pasteur mahay mitory-teny be ao. Tu connais ce pasteur? Fantatrao ve io pasteur io? Tu connais sa vie? Fantatrao ve ny fiainany? Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Fantatrao ve hoe inona ny zavatra toriany ao? Tu sais quelle est la source de son message? Fantatrao ve hoe aiza ny loharano angalany an'izany afatra izany? Ah, il a lu un livre d'un grand serviteur de Dieu Hoe namaky bokyna mpanompon'Andriamanitra ngeza be anankiray et il izy. est en train de répéter ce qu'il a lu et pour Et, exhorter l'église. Averiny fotsiny izay zavatra mivakiny ho fampirisihana amin'ny Mais fiangonana. c'est quoi la source? Fa inona aiza ny loharanony? L'église ne se construit pas n'importe comment. Ny fiangonana dia tsy hoe ahorokorokopona fotsiny. Le Seigneur a donné des dons. Fa Andriamanitra dia nanome Le Seigneur a donné fanomezam-pahasoavana. des hommes. Andriamanitra dia nanome olona. Des hommes qu'il a formés, Olona izay efa qu'il a équipés. nampitaovany. Il a équipé des hommes. Efa nampitao lehilahy izy Et il se sert de ces hommes ary izy dia mampiasa an'ireo olona ireo, Pour ireo construire. lehilahy ireo, anorina et entretenir sa maison. sy karakara ny tranony. Si on laisse quelqu'un qui n'a pas été équipé, Raha ohatra tsika mamela olona anankiray izay mbola tsy Qui n'a pas- nampitaon'Andriamanitra, qui n'a pas reçu les qualifications du Seigneur, izay mbola tsy nahazo ny fanomezana qui n'a pas reçu les fahaiza-manao avy révélations amin'Andriamanitra, du Seigneur izay mbola tsy nahavoaray ny fanambaran'Andriamanitra pour bâtir l'église, anorina amin'ny il fiangonana, va bâtir n'importe quoi. dia anorina zavatra tsisy dikany izy. Amen. 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 Nous avons connu beaucoup de problèmes dans cette église. Efa nahita olana be dia be tsika teto anivon'ity fiangonana ity. Nous avons connu beaucoup de secousses. Nahita fanotsikotsonana be dia be isika Pendant quelques années, nandritra ny taona maromaro. on a été vraiment très secoués. Tena hoe voahotsikotsin isika. Est-ce que l'église est détruite? Fa tena rava ve ny fiangonana? L'église, malgré tous les problèmes, Na dia teo ara ny olana rehetra elle est restée ferme. dia nitsangana nijoro ny fiangonana. Et l'église a grandi. Dia nialehibe ny fiangonana. L'église avance. Nandroso ny fiangonana. Pourquoi l'église a supporté toutes les secousses? Naninona ny fiangonana naharitra n'ireny fanotsikotsonana rehetra Je ne ireny? dis pas que les secousses, c'est fini. Za tsy miteny hoe efa vita ilay fanotsikotsonana. Je ne sais pas ce qui nous attend. Mbola tsy haiko hoe inona ny zavatra miandry antsika. Mais ce que je veux dire, Fa ny tiako tenenina, si l'église a résisté aux secousses, na toy ny fiangonana naharitra tamin'ny fanotsikotsonana parce qu'elle est fondée sur une bonne fondation. dia tafahorina eo amin'ny fanorenana tsara izy. Amen. Amen. Elle est fondée sur une bonne fondation. Tafahorina teo amina fanorenana tsara On izy. aura toujours des problèmes. Mbola hisy olana foana tsika, Parce que le malin, il ne sera jamais d'accord avec nous. satria ilay ratsy dia Il ne sera jamais d'accord avec nous. tsy hitovy hevitra amintsika mihitsy Il izy. va toujours s'opposer. Tsy maintsy hanohatra antsika foana Mais izy, ce n'est pas mauvais. fa tsy zavatra ratsy izany. C'est un moyen pour le Seigneur de nous équiper. Fa fitaovana izany ahafahan'ny tompo mampitao antsika. Amen. Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose, toutes les secousses que nous pouvons subir. Tsy hoe zavatra ratsy le fanotsikotsonana rehetra Le izay Seigneur nous iainantsika, équipe. fa ny tompo dia mampitao Le antsika. Seigneur nous fait grandir. Ary ny tompo dia mampalehibe antsika. Amen. Amen. Mais si ces secousses Fa raha ireny fanotsikotsonana ireny se trouvent dans une église,
ao anatina fiangonana où il n'y a pas ces ministères, hoe tsy manana andreo asa fanomponindreo qu'est-ce qui va se passer? inona ny zavatra hitranga Sûr, il va aller fonder une église, tsy ory andeha hanangana fiangonana Paul, il va fonder une autre dia église, faly hanangana et fiangonana ray hafa l'église sera divisée. dia ho voazarazara ny fiangonana Hein? Pourquoi? fa maninona Parce que c'est l'œuvre de l'homme. satria asan'olombelona izany Mais si l'église n'est pas divisée, fa raha ohatra ka tsy voazarazara ny si elle est fiangonana restée ferme, raha mijoro izy nous pouvons ne pas être contents dia mety hoe afaka tsy falytsika de ce qui se passe à l'église. amin'ny zavatra mitranga eo Nous anivon'ny pouvons fiangonana murmurer, mety hoe misy fotoantsika momonina mais nous pouvons nous fâcher. mety hoe tezitra Mais nous sommes là. fa etotsika Pourquoi? satria nahoana Parce que nous savons que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres. satria fantatsika hoe ny fiangonana dia miorina eo ambony fampianaran'ny apôstôly J'ai entendu beaucoup de frères, hein. na ianora labe dehibe J'ai rencontré des frères ary niona tamina ranata be dehibe qui se sont retirés un peu de l'église izay niala kely teo anivon'ny fiangonana et ils sont restés à la maison. dia nijanona tany an-trano Alors quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne venez pas à l'église? dia rehefa manontany an'izy ireo hoe fa maninona reo ny tsy tonga any am-piangonana La réponse qu'ils m'ont donnée, c'est la suivante. dia zao ny valiteny men'izy ireo anao Non, hoe je ne suis pas satisfait d'un tel ou d'une telle. hoe tsy afa-po any amin'ity na ny amin'izao Mais je ne vais pas dans une autre église. fa za tsy ho any amin'ny fiangonana Je hafa reste à la maison mijanona atao parce an-trano qu'il n'y a pas vraiment de vraie église que cette église. satria tsy isy fiangonana hafa tena hoe fiangonana raha tsy tia fiangonana ity Pourquoi? satria nahoana Parce qu'ils ont vu, satria izy ireo dia nahita ils ont ressenti ary natsapa que l'église, hoe ny fiangonana elle est fondée dia miorina sur les enseignements des apôtres. eo amin'ny fampianaran'ny Et apôstôly qu'il y a les ministères ary misy andreo asa fanompony qui sont là izay eo pour prendre soin de l'église du Seigneur. hikarakara ny fiangonana tompo L'église est en train d'être bâtie ny fiangonana dia eo amin'ny selon le dalam-pananganana modèle du Seigneur. araka ny modelon'ny tompo Ça n'est pas facile, hein? tsy mora izany Mais ce qui nous réjouit, fa ny mahafaly atsika c'est que nous sommes dans la bonne voie. dia eo amin'ny lalana tsara isika Il peut arriver que une fois j'ai amené des frères dans une réunion. nisy fotoana nitondra rahalahy tamina fivoriana anankiray C'était une réunion où il y avait beaucoup de dénominations. fivoriana anankiray izay misy karazana anaram-piangonana Et il y a eu un culte, dia nisy fitoam-bavaka je dirais un culte œcuménique, interdénominationnel. izany hoe firaisamponoana ilay izy Qu'est-ce que les frères m'ont dit? dia inona ny rahazaindreo rahalahy Des frères qui se réunissent avec nous, hein? izay rahalahy niaraka mivory tao taminay Ils m'ont dit, Pasteur, ne nous amène jamais dans cet endroit. dia hoy izy ireo tamiko hoe paster aza hoentina amin'ny toerana ohatry ity intsony izay On ne sent pas de vie. satria tsy mahare fiainana izay On ne ressent rien. tsy mahatsapa ninina On est izay en train de raconter n'importe quoi. ohatry ny hoe mitantara zava-poana fotsiny izy Pourquoi? satria nahoana Parce qu'ils ont goûté ce que c'est que l'église. satria efa nanandrana izy ireo ny tena atao hoe fiangonana Quand ny tu tompo sais ce que c'est que l'église, rehefa fantatra hoe inona ny atao hoe fiangonana tu ne peux pas apprécier autre chose. dia tsy afaka ity zavatra hafa-tsony ianao Amen. amen C'est du temps perdu tena hoe fotoana very fotsiny d'aller courir ici et là. miazakazaka makary Il y a une makary réunion ici et on y va. misy fivoriana ary dia Il y a un makany culte là-bas, on y va. misy fotoam-bavaka ary dia Qu'est-ce que tu makany gagnes? inona ny zavatra azonao Qui est en amin'izany train de construire? iza no manorinao Qui est en train d'entretenir? iza no mikarakara ao Sur quelle base? inona ny fototra Sur quelle base? inona ny fototra Parfois, nous allons nous empoisonner nous-mêmes. indraindray isika dia manapozina ny tenantsika On va écouter n'importe quoi. mihaino On zava-poantsika suit n'importe qui. manaraka olona tsy fantatritsika On suit une structure qui n'est pas selon le modèle du Seigneur. manaraka rafitra isika izay tsy araka ny modely nomeny tompo Mais une construction
fa ny fanamboarana na qui a été fananganana faite selon la connaissance humaine, izay natao tamin'ny fahalalan'olombelona, selon la sagesse de l'homme. natao tamin'ny fahendren'olombelona. Je disais tout à l'heure que l'église, c'est la maison du Seigneur. Za teo ny teny hoe ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra. Mais Tranon'ny la tompo. Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Fa ny baiboly dia miteny hoe Andriamanitra dia tsy mipetraka ao amin'ny trano natao tanan'olombelona. C'est-à-dire, la maison du Seigneur, Izany hoe ny tranon'ny tompo elle n'est pas faite selon la sagesse ni l'intelligence de l'homme. dia tsy natao araky ny fahaiza-manao sy ny fatakaran'olombelona. Elle n'est pas faite selon la connaissance de l'homme. Tsy natao araky ny fahalalan'olombelona. Ce n'est pas en lisant un manuscrit Tsy hoe rehefa mamaky voasoratra soratanana isika. ce n'est pas en lisant la Bible, Tsy hoe rehefa mamaky baiboly on voit, ah, c'est comme ça, alors je vais faire comme ça. hoe ohatran'izao hanao an'izao zany. L'église primitive, je vois, c'était comme ça, alors nous aussi, on va faire comme ça. Fiangonana voalohany hitako hoe ohatran'izao dia hanao an'izao koa zany tsika. On copie et on colle. Maka isika dia mangala tahaka an'iny. Il n'y a pas de révélation. Tsisy Il n'y fanambarana, a pas l'esprit. tsisy fanahy, Il n'y a pas la vie. tsisy fiainana. C'est du n'importe quoi. Tena hoe zavatra tsisy dikany. C'est pour cela que nous avons besoin de faire très attention, frères et sœurs. Ary izay no tena mahatonga antsika hoe mila mitandrina rahalasana bavy. Nous avons besoin de savoir quel est le plan, le modèle du Seigneur. Mila fantatsika hoe inona ny drafitra sy modelin'ny Parce tompo. que Dieu cherche des hommes et des femmes Satria ny tompo dia mitady lehilahy sy vehivavy qui l'écoutent izay mihaino azy et qui font tout ary manao ny rehetra selon son modèle. araka ny Et modeliny. le modèle de l'Église Ary ny modelin'ny que le fiangonana Seigneur a donné, izay nomeny tompo c'est qu'il y a des apôtres dia misy apôstôly et il y a des ministères. dia misy asa fanompony. Il y a des apôtres Misy apôstôly et il y a des hommes auxquels que le Seigneur a équipés dia misy ihany koa olona hafa izay nampitaovan'ny tompo pour prendre soin de son Église. mba hikarakara ny fiangonany. Ce ne sont pas des titres. Hein. Tsy anarana le izy C'est pas que quelqu'un il connaît la parole de Dieu tsy hoe misy olona anankiray mahay ny ou il sait tenin'Andriamanitra prêcher hoe mahay mitory-teny et on va dire l'apôtre Mansour. dia hiteny hoe apôtre Mansour, apôstôly Mansour. Non, Tsy izay, ce ne sont pas des titres. tsy anarana le izy, C'est pas une position à convoiter. tsy toerana izay tsy hiriritiny io, C'est le Seigneur qui choisit. fa ny tompo no C'est le mifidy Seigneur qui établit. ary ny tompo Le no Seigneur mametraka, qui équipe. ny tompo no Et c'est mampitao une très lourde responsabilité. ary tena hoe andraikitra Ce mavesatra n'est izany. pas tous ceux qui se proclament apôtres qui sont apôtres. Tsy hoe izay miteny ny tenany rehetra hoe apôstôly dia apôstôly izy zany, Ce sont des personnes qui sont équipées. fa ireo olona izay efa napitaovan'Andriamanitra. Parfois, nous nous plaignons des situations que nous traversons. Indraindray tsika miresaka ny toe-javatra izay andalovantsika, Des problèmes que izay ananantsika, nous murmurons devant le Seigneur. dia momonitsika eo anatrehan'ny tompo, Et on veut être apôtre. dia ho apôstôly tsika. Nous ne savons pas quel chemin ces hommes sont passés. Tsy fantatsika koa hoe inona ny lalana nandarovandreo lehilahy ireo, Comme un petit soldat tahaka ny miaramila kely anankiray qui veut être nommé général izay efa teo jeneraly izy sans avoir connu la guerre. nefa mbola tsy nandalo ady akory. Il veut une grade Efa te azo grady izy bokotra et une étiquette anarany sans être équipé. nefa mbola tsy nampitaovan'ny tompo. Nous avons besoin d'être humbles, frères et sœurs, Tena hoe mila manetry teny isika rahalasana bavy pour accepter mba hanaiky de réajuster certaines choses, hanitsy zavatra sasasasany, certaines habitudes fomba fanao sur sasasasany la manière de vivre la vie de l'Église. amin'ny fomba fiainana ny fiainam-piangonana. Ce n'est pas parce qu'on a vu à la télé que une telle église a fait telle chose et que nous aussi, nous allons faire la même chose. Tsy hoe mahitsika ao amin'ny fahitalavitra hoe ty fiangonana ity nanao ohatr'izao dia hanao an'izany koa tsika. Je voudrais m'adresser un peu aux jeunes. Hiresaka amin'ny tanora manokana
Parfois, on peut voir des organisations de jeunes Indraindray tsika mahita fikambanana tanora qui sont très dynamiques. izay tena mihetsiketsika Il y a beaucoup d'activités. ary betsaka activité ao Parce que amin'ilay izy. les jeunes, ils aiment bouger Satria ny tanora dia tia mihetsiketsika et ils vont là-bas. dia makany izy ireo. Mais on est en train de construire quoi? Fa inona ny zavatra ahorintsika ao anatin'izany? Qu'est-ce qui est en train d'être construit? Inona ny zavatra ahorina ao anatin'izany? Et qui construit? Ary izy amin'ny manorina ao. C'est un endroit où un peu comme un club, une Tahaka association, toerana anankiray izay ohatran'ny hoe fikambanana fotsiny tout le monde vient, hoe tonga ny olona On rehetra chante, dia mihira on danse, dia mandiha on se courtise même entre garçons et filles. dia indraindray fampikôtikôty eo ny lehilahy sy ny vehivavy La chair est bien contente. dia faly be mihitsy ny nofo. Oh, Jésus le Seigneur, il est bon. Jesosy ny tompo tsara izy La chair, elle est satisfaite. dia afapo ny nofontsika Mais il n'y a pas de construction. fa tsisy fananganana. Il n'y a qu'une seule construction. Fa iray ihany ny atao hoe tena C'est fananganana l'église. dia ny fiangonana. Et en dehors de l'église, Dia rehefa ivelan'ny fiangonana ce n'est pas, ce n'est pas le plan du Seigneur. dia tsisy dravitr'Andriamanitra izay. Ce sont des organisations qui font plaisir à la chair et Ireny aux dia sentiments. fikambanana fotsiny ihany azy manome fahafapo nofo sy ny fihetseham-potsika. Tu viens à une réunion? Tonga amina fivoriana anankiray ianao Tant mieux. tsara izay. Tu viens pas à la réunion? Tsy tonga ianao Personne ne se soucie de toi. dia tsisy mirarahanao. Tu peux entrer et sortir comme tu veux. Afaka tonga ianao dia mivoaka Il n'y a arak'izay pas de tianao. berger. Tsisy mpiandrondry ao. Personne ne s'occupe de toi. Tsisy mpikarakara ianao ao. Mais ça n'est pas ça l'église. Fa tsy izay ny atao hoe fiangonana. Dieu a établi des hommes Andriamanitra dia efa nametraka pour olona prendre soin de son troupeau. hikarakara ny ondriny. Parce que nous sommes le troupeau du Seigneur. Satria isika ny Et le ondrin'Andriamanitra. Seigneur a établi des bergers Ary ny tompo dia efa nametraka pour prendre soin de mpiandrondry nous. hikarakara antsika. Amen. Amen. Donc avant d'entrer dans une organisation, Izany hoe alohan'ny hidirantsika anatina fikambanana iray il faut d'abord savoir dia tokony c'est fantatsika quoi le aloha fondement de cette organisation. hoe inona ny fanorenan'io Je suis membre de fikambanana quoi? io. Ao anatina fikambanana inona? De quoi est-ce que je suis membre? Inona ny fikambanana idirako? Suis-je membre d'une organisation Ao anatin'io fikambanana io ve za? ou bien je suis membre du corps de Christ? Sa za ao anatin'ny tenan'i Kristy? Si nous sommes membres du corps du Christ, Fa raha rantsana ao anatin'ny tenan'i Kristy isika parce que l'église, c'est la maison du Seigneur, satria fiangonana ny tranon'ny tompo. l'église c'est un corps Ny fiangonana dia tena et le Seigneur c'est la tête. ary ny tompo no lohany. Et dans cette maison, Ary ao anatin'io il trano io a établi des hommes dia efa nametraka olona izy auxquels il a donné des dons. izay nomeny Il a fanomezam-pahasoavana équipé izay pour prendre nampitaovany soin des hikarakara brebis du Seigneur. ny ondrin'Andriamanitra. Amen. Amen. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le plan du Seigneur. Ary tsy nomenan'olona rehetra ny fahatakarana ny dravitr'Andriamanitra. Comme il n'est pas donné à tout le monde de piloter un avion. Tahaka ny hoe tsy nomenan'olona rehetra ny fahaizana hitondra fiaramanidina. Ces hommes que le Seigneur a établis, Ireo olona izay efa napetraka Andriamanitra ireo ils n'ont pas fait l'école biblique. Hein. tsy nanao fianarana baiboly ry zareo. Quand nous regardons ce qui s'est passé lors de l'église primitive, Rehefa mijery isika ny zavatra nitranga tany amin'ny fiangonana voalohany nous voyons des gens qui n'étaient même pas instruits. Ils ne savaient même pas lire et écrire. dia mahita isika olona izay tsy nianatra akory, tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Et que le Seigneur a établi comme apôtres. Fa nefany napetraka Andriamanitra ho apôstôly. Mais des hommes que le Seigneur avait équipés. Fa ireo olona ireo dia olona efa nampitaovan'Andriamanitra. Un jour, un frère, il peut quitter l'église, par exemple, Mety misy fotoana hoe isy ranadahy anankiray aleo amin'ny fiangonana parce qu'il sent une frustration. satria izy mahatsapa ho voahelingelina.
Il ressent, par exemple, il pense qu'il doit être établi comme diacre et il n'est pas établi comme diacre, par mety exemple. mieritreritra izy hoe efa tokony ho diakona izy a nefa izy mbola tsy napetraka ho diakona. Ça fait combien d'années que je sers à l'église? Efa aman-taona maro aho nanompo teto anivon'ny fiangonana. On ne me voit pas. Tsy hita mihitsy On aho, ne m'établit pas. tsy apetraka Alors mihitsy que aho, je sais prêcher. nefa izaho mahay mitoro teny. Alors que j'ai gagné le cœur de beaucoup de frères et sœurs. Nefa izaho efa nahazo fona anadasy rahavavy be Alors dehibe. parce qu'on ne m'établit pas, Dia satria izaho tsy apetraka, je vais attirer ceux qui sont d'accord avec moi dia ho alaiko ireo izay efa mitovy hevitra et amiko je a, vais fonder une église. dia hanamboatra fiangonana anankiray a. C'est ça le cœur du Seigneur. Izany ve ny fon'ny tompo? C'est une église qui est fondée sur la base de la rébellion. Fa tena hoe fiangonana izany a mifototra amina fanoherana. On va prêcher la réconciliation avec le Seigneur Hiresaka ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra, alors qu'on est en conflit avec l'église où on a été. dia nefany a ao anatina fifandirana amin'ny fiangonana izay teo aloha nisy azy ireo a, On n'est pas réconcilié avec l'homme de Dieu tsy qui a pris soin de toi. tsy tafahavana amin'ilay olon'Andriamanitra izay nikarakaranao. Quelle réconciliation on va prêcher? Dia inona ny fihavanana ho toriana ao anatin'izany? Vous voyez? Hitantsika Ce amin'izany ne a, sont pas tous ceux qui ressemblent et qui invoquent le nom du Seigneur tsy hoe ireo izay mivory any ka miantso ny anaran'ny tompo a qu'on peut dire que c'est une église no selon le Seigneur. hoe tenentsika hoe fiangonana araka ny tompo. Je ne suis pas en train de vous encourager à juger les églises, Za kory tsy miteny anareo hoe hitsara fiangonana, mais je pense qu'il est très important pour chacun d'entre nous fa tena hoe zava-dehibe ho antsika tsirairay avy a de savoir que l'église est du Seigneur ny mahafantatra hoe fiangonana dia ny tompo, et que le Seigneur, il a un plan pour dia son église. ary izy a manana drafitra ao amin'ny fiangonany. Amen. Amen. Et que les choses doivent se passer comme lui, il veut. Ary ny zavatra rehetra dia tokony hitranga araky ny itiavany azy, Parce que c'est son église, satria fiangonana io, mais pas l'église d'un pasteur. fa tsy fiangonana pasteur anankiray. Bien souvent, on dit, ah, c'est l'église de Rakoutou. Indraindray tsika miteny fiangonan-drakoto, Parfois, c'est vrai, hein? indraindray marina le izy, Parce que Rakoutou, il fait faire les choses selon sa manière de comprendre les choses, satria rakoto a dia manao zavatra araky ny fahatakarany, selon sa compréhension à lui, araky ny fahatakarany ho azy manokana, mais pas selon le plan du Seigneur. fa tsy araka ny dravitra ny tompo. Nous n'avons pas ces ministères ici. Tsy manana andreo asa fanompon'ireo isika eto a, Nous n'avons pas un apôtre, tsy manana apôstôly tsika, ni de prophète, na mpaminany, ni d'évangéliste, ainsi de suite. na evangelistra ny sasany ihany koa. Nous n'avons pas ça ici. Tsy manana an'izay isika eto. Est-ce que l'église n'est pas selon le cœur du Seigneur? Dia tsy araka ny fon'ny tompo ve zany ny fiangonana? Ce que nous devons comprendre, Ny zavatra tokony ho c'est takatritsika que l'église n'a pas de nationalité. hoe ny fiangonana dia tsy firenena anankiray. Ah, ça c'est l'église malgache. Hoe ty a dia fiangonana C'est malagasy, pour les malgaches. ho an'ny malagasy Ça ty. c'est l'église sud-africaine. Ty a ho an'ny Afrika Atsimo ty C'est pour fiangonana les ty, Sud-Africains. ho an'ny Parce Afrikanina que nous Atsimo avons un tatsimo. Dieu sud-africain. Satria izay manan'Andriamanitra Afrikana tatsimo. Il y a un seul Dieu, Raha ihany ny Andriamanitra, le Dieu de toute chair. Andriamanitra ny nofo rehetra. Et l'église, c'est vrai, elle a son expression locale, Ary tena marina hoe manana ny fiteniny amin'ny toerana anankiray ny fiangonana, mais l'église, elle est aussi et surtout universelle. fa ny fiangonana indrindrandrindra dia erak'izao tontolo izao. Quand on parle de l'église, Rehefa miresaka fiangonantsika, donc il y a tous les frères et les sœurs dia misy an'ireo raha lasy anabavy be dia be de par le monde, eran'izao tontolo quelle izao, que soit leur dénomination, na inona anaran'izy ireo, qui ont reçu le Seigneur, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. izay efa nandray an'i Jesosy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany Et cette manokana. église n'a pas de nationalité. Ary ny fiangonana dia tsy manana anaram-pirenena, zo-pirenena, Parce que Jésus n'a pas de nationalité. satria Jesosy tsy manana zo-pirenena. Notre nationalité, elle est céleste.
Ny zopirenetsika dia any an-danitra. Notre nationalité, elle est divine. Ny zopirenetsika dia araka n'Andriamanitra fa any an-danitra. Le frère congolais, Le ranada congolais, le frère québécois, le ranada québécois, le frère zimbabwéen, le ranada zimbabweanina nous sommes membres d'un seul corps. dia ao anatin'ny tena iray isika. Nous faisons partie d'une seule famille. Ao anatina ankonana iray isika Il n'y a pas de différence. ary tsisy fahasamihafana Nous sommes la famille de Dieu. fa tena hoe ankonan'Andriamanitra Nous isika sommes nourris par la même nourriture. ary sakafo iray ihany no isakafoanantsika Et nous prenons le même breuvage. dia rano iray ihany no sotrosika. Amen. Amen. Nous appartenons donc à un seul corps. Dia ao anatina tena iray ihany zany isika. Mais dans ce corps, Fa ao anatin'ny tena io parce que nous faisons partie du corps, satria isika ao anatin'le tena nous ne sommes pas le corps, hein, tsy isika le tena mais nous faisons partie fa d'un ao corps. anatin'izany tena izany Mais isika. dans ce corps où nous sommes, Fa ao anatin'io tena izay misy il atsika y a io les ministères en question. dia misy andreo asa fanompoana izay ndresana C'est teo. pour cela que nous ouvrons nos portes. Zay mahatonga antsika manokatra ny Les portes varavarantsika de l'église du Seigneur. mivaravara ny fiangonan'ny tompo Parce que je précise, ce n'est pas notre église. Hein. satria averiko ihany tsy fiangonantsika le izy Nous ouvrons les portes de l'église du Seigneur sokafantsika ny varavara ny fiangonan'ny tompo au ministère que le Seigneur a donné à son église. amin'ireo asa fanompoana izay nomen'ny tompo ao amin'ny fiangonany. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons les frères, Izay no mahatonga antsika hoe manana an'ireo ranada le frère Mickey et l'équipe apostolique, frère Miki sy ny ekipa apostolika et tous les frères qui travaillent avec lui, ary ireo rahalahy rehetra izay miara-miasa aminy ils ont la liberté manana fahafahana izy ireo de venir investir dans cette église tonga eto amin'ny fiangonana amatsy amin'ny fiangonana parce que nous ne vivons pas de manière isolée, satria tsika dia tsy hoe miaina miataka mais nous faisons partie d'un corps. fa isika dia ao anatina tena iray. Voilà pourquoi Izay ny antony hoe les problèmes peuvent venir, afaka tonga ny olana les secousses peuvent venir, afaka tonga ny et ils fanotsikotsonana viendront toujours, ary ho avy foana d'une ireo manière ou d'une autre. na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana Mais tant que l'église fa raha ohatra ny fiangonana soit restée fondée et enracinée ka mbola mamaka sy tafatoetra dans l'enseignement des apôtres, eo amin'ny fampianaran'ny apôstôly et on donne accès à ces ministères, dia omentsika fahafahana ireo asa la fanompon'ireo maison de Dieu sera secouée, mety vohotsikosina ny tranon'ny mais tompo jamais elle ne sera tranon'Andriamanitra détruite. fa tsy ho ravy izy Parce que les fondements de la maison du Seigneur satria fototra fanorenana Sont ny tranon'ny inébranlables. tompo dia tsy Sont- voahozongozona. Amen. Amen. Si un homme va bâtir une église Raha ohatra ka misy lehilahy anankiray hanangana fiangonana à sa manière, araka ny fombany les secousses viendront, rehefa tonga ny fanotsikotsonana parce que c'est l'illustration que le Seigneur a donnée satria izay ny kisarisary nomen'ny tompo sur les deux maisons. tamin'ireo trano L'une est anankiroa fondée sur le roc ndray naorina teo ambony et vatolampy l'autre sur le sable. dia ndray teo ambony fasika. Ce n'est pas parce qu'une maison est fondée sur le roc que les secousses ne viendront pas. Tsy hoe raha vao orina eo ambony vatolampy ny trano anankiray dia tsy ho avy ny fanotsikotsonana Mais que ce soit sur le roc ou sur le sable, fa na eo ambony vatolampy na eo ambony fasika il y aura toujours des secousses. dia izy foana ny Mais la fanotsikotsonana. différence entre ces deux maisons, Fa mahasamihafa an'ireo trano anankiroa ireo c'est que celle qui est bâtie sur le roc, ny iray izay napetraka teo ambony elle vatolampy résistera aux intempéries, dia tsy ho voahotsikotsin'ny rivotra izy. mais celle qui est bâtie sur le sable, Fa ireo izay naorina teo ambony fasika elle va partir en miettes. dia ho potika Il y aura des divisions. izy fisaratsarana. Alors, frères et sœurs, soyons toujours attachés. Noho izany raha lasana bavy aoka isika ho tafaray foana À ce fondement. amin'ny fototra io. Amen. Amen.
C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée, tena hoe fahasoavana nomeny tompo atsika zany d'avoir ces dons à l'Église. hoe manana zany fanomezam-pahasoavana zany tsika eo amin'ny fiangonana. Nous ne les avons pas ici à Mada, Tsy ananantsika ireo eto Madagasikara mais nous les avons dans le corps. fa ananantsika ireo ao anatin'ilay Et le tena. corps, il est universel. Dia ilay tena dia erak'izao tontolo izao. Amen. Amen. Que le Seigneur nous équipe Ny tompo ane tena ampitao atsika et qu'il nous donne de comprendre son plan et sa volonté. dia izy ne tena hoe ampahazo atsika ampatakatra atsika ny sitrapony sy ny drafiny Afin que nous soyons affermis ahafahantsika tena tafajoro et que nous soyons inébranlables. ka tsy ho voahozongozona. Parce que le fait de ne pas être fondé sur la bonne fondation, Satria tsika rehefa tsy tafahorina eo ambonin'ilay fanorenana tsara ça met notre vie spirituelle en danger. dia mitondra loza eo amin'ny fiainantsika ara-panahy zany. Nous allons terminer en relisant dans Éphésiens chapitre 4. Amarantsika amerina maka eo amin'ny Efesiana toko faefatra. Donc on disait que le but que le Seigneur a donné ces hommes, Ary nresakitsika teo hoe ny tanjona nanomezan'ny tompo andreo olona ireo c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que nous soyons parfaits. dia mba hatonga ho fanatanterahana ny olona masina zany hoe hatonga antsika ho tanteraka Et que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. ary mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana. Donc il y a l'unité de la foi. Misy ny atao hoe firaisan'ny S'il n'y a pas finoana zany ces hommes-là, raha tsisy andreo olona ireo qu'est-ce qui va se passer? inona ny zavatra hitranga. Lisons à partir du verset 14. Andaontsika maka eo amin'ny andiny Ainsi. faefatra ambin'ny folo. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez? Verset 14. Eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolembolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hanatanteraka ny hevitry ny famitahana. Donc l'absence de ces hommes dans l'Église, Ny tsy fisindra olona ireo anivon'ny fiangonana ça zany fait que les chrétiens ils sont comme des enfants flottants, ils n'ont pas de direction. Ah, il y a une église qui est ouverte là-bas, ils vont là-bas. dia tonga ny kristiana ohatry ny hoe lasa zaza ailakilaky ny rivotra zany hoe misy fiangonana ary dia lasa makany. Ah, il y a un pasteur qui est vraiment, qui a beaucoup de puissance là-bas, et on y va là-bas. Misy pasteur tena mahery be ary dia mandeha makany. Là-bas, il y a des manifestations, et on y va là-bas. Misy fihetsiketsehana ohatran'izao ary dia mandeha makany. On est instable, Lasa tsy tafatoetra. on est emporté à tout vent de doctrine, Tambolembolen'ny fampianarana maro samihafa on gobe tous les enseignements. ary atelontsika daholo ny fampianarana rehetra. Pourquoi? Satria nahoany? Parce que le leader de l'église où nous sommes, Satria ny mpitarika ny fiangonana izay misy il n'a atsika pas tous ses dons. dia tsy manana an'ireo Et le peuple famezam-pahasoavana de Dieu rehetra ireo. sent qu'il y a un manque. Dia mahatsapa ireo vahoakan'Andriamanitra hoe misy zavatra tsy Et ampy ao. qu'est-ce qu'ils font? Dia inona ny Ils ataon'izy vont ireo? d'église en église, Mandeha mitety fiangonana izy, d'association en association. mitety fikambanana Ils izy, cherchent à assouvir une faim et une soif qui ont en eux. mitady izy izay mba hahafapo ny etaentan'izy ireo. Et le résultat de cela, Dia ny vokatra izany ils sont la proie à une tromperie. dia lasa azan'ny famitahana izy. Ils sont séduits. Voafitaka izy ireo. C'est grave, hein? Tena loza zany Pourquoi? Parce que l'église n'est pas fondée selon le modèle du Seigneur. Satria nahoana? Satria ny fiangonana dia tsy tafahorina araky ny modelin'ny tompo. Amen? Amen. Quelle grâce Tena hoe fahasoavana que le Seigneur nous a mis là. hoe tentony nametrahany tompo atsika.
Il nous a mis dans son église. Tena napetrantsika ao anatin'ny Et fiangonany. il nous a donné les hommes qu'il faut. Dia nomeny ireo olona izay tokony Les ilaina hommes qu'il isika, a préparés olona izay efa nomaniny pour bâtir son église. mba hanorina ny Et fiangonany pour prendre soin de son église. ary karakara ny fiangonany. Amen. Amen. Certains, ils peuvent, pour vous décourager, Izany tsy hoe anakivy atsika, non, pour vous décourager, raha hoe misy olona manakivy atsika, bon. Certains, pour vous décourager, ils peuvent dire, ben, votre église, c'est l'église des Vaza. raha misy miteny amintsika hoe ny fiangonanareo dia fiangonan-bazaha, Il y a des gens qui peuvent dire ça. misy olona mety miteny an'izany Parce que nous avons ouvert les portes de l'église satria tsika dia nanokatra ny varavaran'ny fiangonana au ministère. tamin'ny asa fanompony, amin'ireo asa fanompony. Et parce qu'on pense que l'église, elle est seulement locale. Dia satria koa misy mieritreritra hoe ny fiangonana dia eto toerana fotsiny. Vous voyez, quand on manque de compréhension du plan de Dieu, Hitanareo rehefa tsy ampy ny fahatakarantsika ny dravitr'Andriamanitra, on peut penser que l'église, elle est seulement locale. dia mieritreritritsika hoe eto toerana ihany ny fiangonana, On est fermé. dia maniditra trano isika. C'est-à-dire que chacun a son Seigneur dans son pays. Dia nidikan'izany hoe ny tsirairay dia samy manana ny tompony any amin'ny fireneny avy, Il n'y a qu'un seul Dieu. fa iray ihany ny Et il Andriamanitra, n'y a qu'une seule église. dia iray ihany ny fiangonana. Amen. Amen. Un seul Dieu Andriamanitra iray ihany, qui a une seule maison. dia iray ihany ny tranony. Et cette maison, elle n'est pas dénominationnelle. Ary io trano io dia tsy mitondra anarana, Mais dans cette maison, fa ao anatin'io trano io nous avons beaucoup de frères dia misy anadahy be dia be de plusieurs nationalités. izay manana zom-pirenena maro samihafa. Et vous savez, quand nous allons quitter cette terre, Fa hitanareo rehefa hiala eto ambonin'ity tany ity tsika, nous n'allons pas amener notre pièce d'identité. dia tsy hitondra ny zom-pirenentsika tsika. La seule pièce d'identité que nous allons amener, Ny kara-panondro tokana izay hoentintsika c'est notre salut en Jésus-Christ. dia ny famonjehan'i Jesosy Je atsika, suis un enfant de Dieu. hoe Je zanak'Andriamanitra suis sauvé. voavonjy Voici la marque du sang de Jésus ary tia qui m'a lavé. ny mariky ny rano Jesosy izay nanadio Le sang de Jésus m'a purifié ny rano Jesosy no nanadio de toute iniquité. tamin'ny faheloka Je rehetra suis un enfant de Dieu. ary Et je zanak'Andriamanitra vais me lever ary hitsangana pour remercier le Seigneur. hisaotra ny tompo. Amen. Amen. Alléluia. Ah, il est bon le Seigneur. Tena tsara ny tompo Alléluia. Merci Jésus. misaotra Jesosy. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Misaotra tompony amin'ny fanambaran'ny teninao. Merci de ce que tu ouvres les yeux de notre cœur, Seigneur. Misaotra satria manokatra ny mason'ny fonay ianao. Tu nous donnes de réajuster certaines choses, Seigneur. Tompo miteny aminay ianao mba hanitsy zavatra sasasasany, Donne-nous d'être humbles mba hanetry tena pour accepter là où nous avons failli, ary anaiky eo amin'izay nahadiso anay, d'accepter où nous avons dérivé, Seigneur. anaiky an teo aminay nahadiso lalana anay. Seigneur, nous avons peut-être erré ici et là Tompo mety efa tena mivezivezy tany rehetra teny izay, parce que nous étions ignorants. satria izay tao anatin'ny tsy fahalalana. Mais nous sommes heureux parce que tu ne nous condamnes pas. Fa faly izay satria ianao dia tsy manameloka Tu ne anay, nous accuses pas. ianao tsy manameloka anay. Mais tu as fixé un jour, Seigneur, Fa efa nanondro andro anankiray ianao pour que nous puissions voir et comprendre ahafahanay mahita sy mahatakatra et revenir vers toi. hiverina eo aminao. Merci Jésus pour ta parole. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Merci de nous avoir mis dans cette famille Misaotra satria nataonao teo anivon'ity ankohonana où ity tu nous révèles ton cœur. izay anambaranao fonao Tu nous montres aminay, ton plan et ta volonté. anehoanao ny dravitrao sy ny Tu sitraponao. nous as mis dans ta bergerie Ianao no nametraka anay tao amin'ny et tu prends tranonondronao soin de nous.
ary mikarakara anay Tu ianao. nous as donné des hommes, Nomenao olona izay tompo des dons à ton Église fanomezam-pasoavana ao pour amin'ny prendre fiangonana soin de ton corps, mba hikarakara ny prendre tenanao, soin de tes enfants, Seigneur. hikarakara an'ireo zanakao tompo. Merci, Père, Misaotra ray car tu es bon pour nous. satria tsara aminay ianao. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy. Alléluia. Nous allons chanter un chant Hirahira anankiray avant de tsika prendre la table. alohan'ny andrasantsika ny faninasan'ny tompo. Nanitsy zay efa vita reneny nasy zay mbola tao voafaritra anja momba ay re efa voadinika hasehoy ay ahitako toe-panasiny faltako aizao sao de nada tafasaraka aminao o meu fitsapana meu fisedrana mba hitsoram-potorotoro sao varinao tratraorinao tafasaraka aminao ampianaro ao mba halala azavela ao tompo malalo ampianaro ao mba hanisa iandroko sisa ampangino ao raha mitory izay tsy nolazainao sao hoe zao indray no hitahao fatsy anao mba tsy omenatrao raha ho avy lay andro iray fa mba ianao no mampandroso ay antranoniray asehoy ay ahitako toe-panasiny faltako aizao sao de nandao tafasaraka aminao meu fitsapana meu fisedrana mba hitsoram-potorotoro sao varinao tratraorinao tafasaraka aminao ampianaro ao mba halala azavela ao tompo malalo ampianaro ao mba hanisa iandroko sisa. Alléluia. Nous allons prendre la table du Seigneur. Dia andray latabatra ny tompo isika Et vous pouvez vous asseoir un instant. dia afaka mipetraka vetivety ianareo. Le monde chrétien célèbre aujourd'hui la Pâque. Androany tontolo kristiana dia mankalaza ny atao hoe Pasika. Pour les nouveaux, peut-être ils peuvent être étonnés pourquoi on ne prêche pas sur la Pâque aujourd'hui. Ho an'ireo vaovao zay vao tonga eto dia mety gaga ianareo nahoana moa zay tsy mitory Pasika androany. Pourtant, partout on prêche la Pâque. Kanefa On célèbre la Pâque. amin'izao fotoan'izao naiza naiza dia mankalaza ny Pasika ny olona. C'est quoi la Pâque? Inona moa ny atao hoe Pasika? On va lire un passage dans 1 Corinthiens. Dia andaontsika maky andin-tsoratra masina ao amin'ny bokin'ny Korintianina. 1 Corinthiens chapitre 5 Korintianina voalohany toko 5
et le verset 7. Dia ny andininy fafito. 1 Corinthiens 5, 7. Korintianina voalohany toko fadimy dia ny andininy fafito. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Esorony masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika. Car Christ, notre Pâque. Fa voavony Kristy hozy izy Paska ho antsika. Dans l'Ancien Testament, Tany amin'ny testamenta taloha la Pâque, dia firavoravona andro firavoravona zany. Une des fêtes que le Seigneur avait instituées aux enfants d'Israël. Zany hoe andro firavoravona. Si la parole de Dieu nous dit Fa eto kosa ny tenin'Andriamanitra que la Pâque, ce n'est pas un jour, dia hozy izy hoe ny Paska dia tsy andro intsony Christ, notre Pâque. fa Kristy no Paska ho antsika. La Pâque, c'est une personne, Zany hoe ilay Paska zany lasa olona anankiray. Jésus-Christ, Dia Kristy Jesosy zany, l'agneau de Dieu ilay zanak'ondry qui n'Andriamanitra ôte le péché du monde. izay nanaisotra ny otan'izao tontolo zao. Les célébrations de la Pâque qu'on faisait dans l'Ancien Testament, Ny fankalazana amin'ny Paka izay natao tany amin'ny testamenta taloha c'était une préfiguration de la vraie Pâque qui est Jésus-Christ. tandidon'ilay Paka ho avy na ilay Paska ho avy dia Jesosy Kristy izy io. Amen. Amen. Christ, notre Pâque, a été crucifié. Fa Kristy ilay Paska ho antsika dia voavony sy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Donc ce n'est pas un jour que nous célébrons, Noho izany tsy andro intsony zany no ankalazaitsika, mais nous célébrons le Seigneur, fa ny tompo mihitsy no ankalazaitsika notre Pâque. ilay Paska ho antsika. Cette table, Io latabatra io nous avons du pain et du vin. misy mofo sy divay eo Et tous les dimanches, nous prenons la table du Seigneur. ary isaky ny alahady isika zao mandray ny latabatra ny tompo. Ce n'est pas un rituel religieux, Io zany tsy fomba mpivavahana atao mais c'est la Pâque. fa Paska io. Nous célébrons les souffrances du Seigneur, Zany hoe ilay fijalian'ny tompo no ankalazaitsika, nous célébrons sa mort ny fahafatesany no et sa ankalazaitsika résurrection. sy ny fitsanganany tamin'ny maty. C'est ce que le Seigneur avait demandé à ses disciples. Ary zay ny nangatahany tompo tamin'ireo mpianany. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Hozy izy hoe ataovy izany ho fahatsiarovanahy. C'est pas faites ceci tous les premiers dimanches du mois. Izy zany tsy niteny hoe izao no ataovy isaky ny alahady voalohany amin'ny volana. Donc c'est seulement le premier du dimanche du mois qu'on se rappelle du Seigneur. Dikan'izay zany tsy hoe isaky ny voalohany volana isaky ny alahady isika no zay vao matsiaro any tompo. Et les autres jours, on fait quoi? Fa ny andro hafa inona no ataontsika? Quand nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur, nous avons fait quoi? Rehefa niderany tompo isika teo nyankohaka tamin'ny inona no ataontsika? Nous avons fait les offrandes, nous avons écouté la parole, nous avons fait quoi? Na rehefa niaino tenin'Andriamanitra isika nanotra fanatra dia inona no nataontsika tamin'ireny fotoana ireny? Tout ça, ça doit nous amener Reny rehetra eny dia tokony hitarika antsika vers le Seigneur, ho any amin'ny tompo, vers la croix du Seigneur. ho any amin'ny hazo fijaliana. C'est pour cela Izany no que nous antony prenons la table du Seigneur, no andraisantsika ny latabatra ny non pas par habitude, tsy hoe amin'ny fahazarana mais pour nous souvenir fa mba hatsiarovantsika de ce que le Seigneur a fait pour moi ny et zavatra pour toi. nataon'ny tompo ho aso ho anao. Nous célébrons ce que le Seigneur a fait. Zany hoe mankalaza isika ny amin'ny zava-bitany tompo. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Inona ny zava-bitany nataon'ny tompo? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la première Pâque? Ary inona ny zavatra nitranga tamin'ny Paska voalohany? Dans la première Pâque, Tao amin'ny Paska voalohany, nandritra ny Paska voalohany, les enfants d'Israël, ireo zanak'Israely ils devaient manger, égorger un animal. Voilà. dia nila namono zava-mananaina izy ireo biby Et le faire griller la chair
ka nanatony zany ny nofony a Pas au point qu'il soit cuit, hein, bien cuit. Hein. tsy hoe tonga hoe tsy hoe atao may akory a Et il devait manger. fa amin'ny teboka anankiray zany hoe afaka hohanin'izy ireo zany Manger une chair qui n'est pas complète, qui n'est pas bien cuite. ny finanana nofona zavana mananaina zay tsy masaka tsara Et cela nous rappelle quoi? dia mampatsiaro antsika iny zany zavatra zany Le corps du Seigneur lay tenany tompo qui a été maltraité. izay natao tsinitsinina On l'a flagellé. tena ny kapohana Il a été crucifié. nomboana On l'a cloué cru sur la croix. tena hoe mifantsihana manta teo amin'ny hazo fijaliana izy Les enfants d'Israël, ireo zanak'israely on leur a donné de manger de l'herbe amère. dia takina tamin'ireo zanak'israely ireo dia anana mangidy no nitakina ho an'izy ireo tamin'izany Imagine qu'il y a quelqu'un qui t'invite chez lui un jour. eritreretinareo raha misy olona manasa nareo any an-trano ndray andro any Et sur la table, il te donne des... Je ne sais pas si vous connaissez le margose. dia tsy haiko raha fantatrareo margosy dia margosy ny arosony anareo C'est de l'herbe vraiment amère. fa ana mangidy ireny Vous n'oublierez jamais cela. fa tsy ho adininareo mihitsy anga amin'izay fotoana zay Donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas oublier ça. noho izany reto zanak'israely reto dia tsy nanadino an'izany mihitsy Qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur? hoe inona nataon'ny tompo Sur la croix, teo amin'ny hazo fijaliana il avait soif. nangetaheta izy Qu'est-ce qu'on lui a donné pour boire? fa inona nomena azy mba hanala ny etaetany Du vinaigre. vinaigitra Mais qu'est-ce qu'il nous donne à boire maintenant? fa inona kosa nomeny nosotrotsika androany Lui, il a bu le vinaigre. izy nisotro ny vinaigitra Mais nous, qu'est-ce que nous buvons? fa inona nosotrotsika ankehitriny 1 Corinthiens chapitre 10. korintianina voalohany toko fahafolo Et le verset 16. dia ny andehan'ny fahinina ambin'ny folo La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? ny kapoakan'ny Voilà, c'est bon. andehan'ny fahinina ambin'ny folo 16. 1 Corinthiens 16. andehan'ny fahinina ambin'ny folo ny kapoakan'ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rahan'i Kristy va izany ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany Si lui, il a bu la coupe amère, raha izy nisotro ny kapoaka mangidy nous, il nous donne la coupe de bénédiction. fa ny antsika kosa kapoaka ny fisaorany Si les enfants d'Israël ils ont mangé de l'herbe amère, l'amertume, raha ana mangidy no nohan'ireo zanak'israely dia ireo faka mangidy zany le Seigneur a bu notre amertume sur la croix. fa ny tompo kosa dia tena nisotro sy nigoka ny faka mangiditsika teo amin'ny hazo fijaliana Notre amertume est clouée sur la croix. ary ny faka mangidy ao anatsika dia efa voafantsika teo amin'ny hazo Voilà pourquoi aujourd'hui on peut prendre la coupe de bénédiction. zany aneny mahatonga antsika ankehitriny afaka misotro ny kapoaka amin'ny fisaorany C'est ça la Pâque, frères et sœurs. fa zay ny androtsika raha C'est ce que nous célébrons tous les dimanches. zay no ankalazaintsika isaky ny alahady Si tu n'as pas pu acheter une dinde ou un canard, raha ohatra ka tsy afaka mividy vorontsiloza sy gisa ianao androany Christ est notre Pâque. kristy ny paska ho antsika Nous pouvons manger Jésus. afaka mihinana ny jesosy isika Amen. amen Nous pouvons manger sa chair afaka mihinana ny nofony et isika boire son sang. ary misotro ny rahany Nous rappeler de ce qu'il a fait pour toi et moi. tena matsiaro ny zavabita no Il a effacé mes péchés et tes péchés. mafa ny otako rehetra izy Je suis, toi et moi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. ary zaho sy anao dia tonga zanak'andriamanitra C'est une joie, n'est-ce pas? tena fifaliany zany sa tsy On zany va célébrer le Seigneur. andaontsika ankalaza ny tompo androany Alléluia. alleluia amen Gloire au Seigneur. voninahitra ho an'ny tompo Alléluia. Dia afaka mandrositsika samy mandray ny mofo sy ny kapoaka
socio mafaita locha redeso sizani kanibani azukwa taude itinifu kumekwana kwiza nifutuku ninahazu anaurituku tarumbuna ukeweriamba siulefi siasatio janifefi tamelumaku yanarana mikristi bandesi yasau anau ma'arija katsi usasaja nawe itaraina laka tumpua mazakanu lumbaluna zani achata mina ariturina fanyai no mitsinuna tausuruna stesocio afai chalo chare teso siza nikani maani azukwa taude itinifu kumekwana biza simbazaka simbazakanu lumbeluna zani achata mina ariturina fanyai no mitsinuna tausuruna stesocio mafai chalo chare stesosiza nikani maani azukwa taude itinifu kumekwana kwiza azukwa taude itinifu kumekwana kwiza. Alleluia. Sotra Jesosy sotra ny amin'ny fanoloranao ny tenanao sotra satria natao sorona ianao famonjenanay ary isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo izay ny latabatrao dia mahatsiaro an'izany Jesosy ary tsy mahatsiaro fotsiny ihany tompo fa te iray amin'izany fahafatesanao izany izahay tompo tena marina tokoa tompo hoe tsy taraina tokoa Jesosy fa tena anaiky tokoa fa maty ianao ary ohatra ao anay ianao ary nandeha teo alohanay ianao Jesosy dia misaotra tompo satria zava-dehibe loatra ary fianarana tokoa ny navelanao anay Jesosy dia izay no antony Jesosy mbola andiananay irosonay hatrany hatrany dia misaotra satria fantatray hoe misy fahasoavana indray apetraka ao manoloananay androany dia izao mofo izao izay tandindon'izany tenanao ny vaky vakina izany izay afaka miray amin'izany izay amin'ity fotoanandroany ity misaotra Jesosy eo dia samy mihinana an'izany sitra amin'ity fotoana ity. Sotra tompony amin'ny rahanao izay nalatsaka ao ho fanadiovana anay ary mbola miteny foana zany raha zany hatramin'izao Jesosy eo. Androany tompo tena piraisinao izahay raha isotra an'izao kapoka ny fisaorana izao tena makasitraka anao zay tompo
misaotra satria fantatray fa tena fitahina lehibe ho anay tokoa Andriamanitra ray ny firaisanay aminao amin'ny alalan'izany dia samy misotro ny kapoaka isika dia hisotra ny anatintsika ihany ny amin'izany fahasoavana izany. Alleluia. Misaotra Tompo ny amakasitraka anao izahay, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny anakambananao anay hatrany hatrany Jesosy, ary ahafahanay Tompo Andriamanitra ray tena miaritra ary maharitra hatramin'ny farany, satria ianao Jesosy nefa niteny hoe ety amin'izao tontolo izao hitanareo fahoriana fa matoy tsy fahazay fanaresana izao tontolo izao, dia voninahitra dia avegnao ho anao rery ihany ny fankasitrahana rehetra dia aoka ho anao zany Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra anao izay niaraka taminay ao anatin'ity fotoana androany ity. Mino aho fa nitahin'Andriamanitra manokana ianao dia manasanao hatrany izahay mbola hiaraka aminay isaky ny alahady tahaka an'izao amin'ny sivora sasany eto amin'ity toerana ity, dia tahin'Andriamanitra manokana isika any amin'ny toerana izay anjohinao anay izay. Veloma tompoko. Dia mbola